Tompolasy tompovavy anterina ny arabo mampirarintso antsika menakavy amin'izao andro vaovao izao indray talata 12 septambra 2024 soratsika ilainaro noho ny fitatana sy ny fitahiny ka ahafahantsika zany mitafa sy miresaka ato anatin'ny miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny Radio Mada amin'ity anio ity soratsika ihany koa ireo teknisianina na ny ato amin'ny foibe na ny ao amin'ny Radio Mada na ny miparitaka manerana nosy ary ianao izay manaraka ny fandarana no sorana mitafitafo izany fandraisana andraikitra izany satria dia mahafohy fotoana amin'ny fandaminana maro samihafa amin'ny fanarana an'ity miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny Radio Mada ity ka na ianao zany any ampitan'ny ranomasina na ianao eto Madagasikara dia nanterana ny araba midika ho fiarahana sy ho famatorana eo amin'ny fandarana sy ianao zany zay manaraka n'ity fandarana ity ny atolotra anao eto amin'ity fotoana ity dia toy ny mazatra famakakafakana fitondrana fanazavana ny fiainan'ny firenena indrindra amin'izao tena hoe misavoritaka ambony ambany ny fiainam-pirenena ankehitriny misavoritaka le izy ary rehefa teny itsina ny resaka dia hoe tsy nisavoritaka ho azy fa atao mihitsy zay ampisavoritaka an'ity firenena ity kanefa dia firenena hiditra ao anatin'ny fifidianana prezidan'ny repoblika vitantsika eo ny fidirana lalindalina kokoa amin'izay resaka izay fa namana fanira zafimanantany mbola ho avy eo ihany mitondra famakafakana izy koa moa kronikera radio dia mitondra ny famakafakana izy amin'ny lafikefitra izay hoentiny eo rehefa talata tahaka zao tokony miakatreto nisy lomavahoaka Madagasikara voafita amin'ny alalan'ny Tika Madagasikara atao boribory tany faefatra ny député ny colonel Rambo zany kanefa noho ny adidy amanandraikitra ihany koa dia tsy afaka miaraka amintsika eto izy fa hitantsika eo ny fivoaran'ny fandaharam-potoana maro samihafa izany satria raha ny tokony izy tokony isy vahiny anankiray ihany koa zany hiakatra eto raha ny tokony izy fa hitantsika moa zany ny fandaminana maro samihafa namana fanira zafimanantany rehefa mandamina an'izany zany ao ambadika eo dia hitantsika eo fanontaniana sy fanamariana maro no mipetraka amin'izao fotoana zao amin'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara misy ny antsoina hoe coup d'état institutionnel zay no azo ilazana azy sasa moa miteny hoe coup d'état par silence ny sasany teny hoe coup d'état indirect ny sasany teny hoe coup d'état masqué fa inona no mahatonga an'izay fitenenana izay no mahatonga an'izay dia ity le hoe voalohany ny ateny merandolona ndray matora zafy mahefa zany izay efa voalaza mazava ny constitution na ny lalam-panorenana hoe misahana ny chef d'état intérim vonjimaika mandra-pahatonga any amin'ny fotoana izay isiny ny famindrapa-efana zany amin'izay président république voafidy eo sy ny teo aloha izany voalazany lalam-panorenana zay kanefa dia tonga dia zavatra hafa no mipotra teto amin'ny firenena zavatra hafa ahoana moa zany zavatra hafa satria lasa ny hoe gouvernemanta dia hoe collégial no misahana an'io ndraikitra io zany misahana ny hoe chef d'état par intérim satria inga filohan'ny ateny merandolona zany dia nanao renonciation zany hoe za tsy anao nanotra taratasy nakany amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia avy eo zany ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny tondra fanazavana ny amin'ny hoe ka tsy tereny izy raison personnelle no nolazainy sy ny sisa fanga zany le raharaham-pirenena fanga zany le lalam-panorenana tsotsorina fotsiny ohatran'izay fa tsy maintsy lasa ny fisainan'ny rehetra ny amin'ny hoe misy zavatra tao ary efa plan efa vita io zay no fahitany ny maro azy raha ny candidat zao larana fahadimy ny candidat président Marc Ravalomanana raha nanontaniana izy nanontaniana ny mpanao gazety vao vita le atsapaka amin'le larana dia tonga dia
ny teny mazava mihitsy coup d'état institutionnel no misy eto amin'ny firenena. Ndeo aloha ho arahantsika kely izay faneho-kevitra sy ny teneniny candidat larana fahadimy ny président Marc Ravalomanana an'izay ny amin'ity raha ty dia avy eo idirantsika tena hoe milamina tsara mba hazahoantsika azy tsara ity raha ty ndahorana manafaly. Coup d'état institutionnel ny dian'izany satria araka ny lalàn'ny lalam-panorenana dia zavatra tsy azo elana mihitsy io satria président Sénat matoa izy président Sénat dia voafidy izy teo na dia le olona tao ihany ary zareo sénateur ihany ary dia mifidy azy tokony vidiana zany zay ao ray izay faharoa tsy azo tenen'ny ohatry izany fotsiny nananana an'izy azonareo zany dia coup d'état institutionnel. Coup d'état institutionnel mazava tsara zany zay zany hoe zavatra efa nikonokononina tany ary Iany Rajoelina rehefa nanontaniana ny mpanao gazety teo atokotany zany tamin'le maly mba azahoantsika azy tsara ny amin'ny hoe nahoana ianao no manendry sénateur, nahoana ianao no manendry sénateur amin'ny compte moa zany amin'izao fotoana efa hoe tena miazakazaka izao dia zao ny teneniny hoe za stratégie misy dikan'izay teny hoe stratégie zay mifono hevitra lalina izay hoe stratégie zay stratégie amin'inona zany hoe mahay zany mametraka ny tetim-panorona isan-karazany fa mifanarahana lalam-panorenana tompoko tsy mila tetim-panorana zany. Ny lalam-panorenana tsy mila adika tsy mila interprétation zany ary efa impiry moa zany ity fitondran Rajoelina zay efa farana moa zany no nanitsaka lalam-panorenana ary tena hoe tsy am'raharaha. Tsy misy fanjakana tandalana intsony eto Madagasikara. Tsy misy fanjakana tandalana intsony fa tena hoe zay tiana atao ny atao ary ao anatin'le izy dia misy chef d'orchestre. Misy chef d'orchestre io, misy atidoha mibaika io, mety anankiray mety anankiroa fa zay no fandehany io. Ahoana moa no inona fotsiny amin'izao hoe tapitapika eo zany dia andefa taratasy ny filohan'ny Antemeratondoolona Andriamatora Razafy-Mahefa hoe za tsy anao an'le andraikitra ma hoe chef d'état par intérim no ny antony raison personnelle. Ahoana no inona fotsiny zany? Dia iny ny filohan'ny fitsarana momba lalam-panorenana miteny hoe aka tsy azo terena izy ko aka le izy raison personnelle ko raha raisina mpiasa ao an-trano dia rehefa tsy anao izy nga izy azonao terena raha-pirenenana ity raha-pirenena ity tsy tsotsorona fotsiny ohatran'izany le izy ary zay no niteneny ny candidat larana fahadimy ny président Marc Ravalomanana teo hoe tsy ataotao fahatany ohatran'izay ary inga Razafy-Mahefa dia mbola nanamafy ny aminy hoe tsy andro ela fa mbola tsy naharitra akory ny aminy hoe rehefa mametra-pialana ny président ny république araka ny lalam-panorenana dia za Razafy-Mahefa izay filohan'ny Antenimierandoolona no isahana anio. Hatramin'ny mpanao gazety vahiny nanontany azy dia mbola nanamafy an'izay izy tsy mbola ela akory efa nalefa teto ka hoana izy nitapitapika eo no hoe za tsy anao nisy zavatra tao. Inona moa le zavatra? Nisy zavatra efa orchestré tao matoa zany le olona inga Razafy-Mahefa filohan'ny Antemierandoolona nanao an'iny renonciation iny. Nde ho arahantsika indray ilay filazana izay nataony nanamafy ny hoe rehefa mametraka fialana ny président ny république satria raha hoe latsaka izy dia za filohan'ny Sénat ny eo amin'ilay toerana nanoloana ny mpanao gazety tao lariny eo vehivavy le mpanao gazety ndao ary rahantsika. D'abord, pour commencer, vous êtes le deuxième personnage de l'État après le président de la République. L'élection présidentielle malgache aura lieu à la fin de l'année et c'est vous qui allez assurer l'intérim de la présidence de la République. En quoi consiste ce rôle? Eh bien, ce rôle, donc, au cas où le président de la République en exercice actuel donc, se présente aux élections présidentielles, eh bien, d'après la Constitution, donc, c'est moi qui va assurer l'intérim
Donc, il n'y aura pas de grandes décisions à prendre, mais c'est assurer donc les affaires courantes pendant 5 mois. C'est moi qui va assurer l'intérim. Mazava ane zany izy no nitenen'izay ary mbola namafisiny hoe araka ny lalam-panorenana. C'est moi qui va assurer l'intérim. Izaho no miantoka ny fampandehanana ny raharahan'ny firenena, zany hoe eo amin'ny toeran'ny chef d'État. Fa intérim, vonjy maika, misahana ny fampandehana andraraha. Izy no nitenen'izay ary mazava raha teo ny nambaran'ny lalam-panorenana. Fa ato ambadika ato zany misy ny tena hoe miketrika zavatra isan-karazany ary no amafisin'ny Andry Rajoelina izay hoe tena izy anie mahay mametraka ny stratégie isan-karazany amin'izay fahaizany azy, toy ny hoe milaza tsy nanontaniana izy satria misikiry ny mpanao gazety teo an-tokotany. Ino moa zany ainga tam'le hoe ahoana ianao no manendry senatera, de inona no navaliny? Stratézy ahozy izy, stratézy amin'inona? Nefa ianao anto zany tsy raharahiana ilay lalam-panorenana dia ahoana ny fomba andehanany firenena am'zany, ahoana le fifidianana manoloana an'izany rehetrarehetra zany, fifidianana président ny république. Dikan'izany rehetrarehetra zany mamy loatra, matsiro, mafilotra ilay seza dia tadiavina daholo zay fomba rehetrarehetra amin'ny hoe hitazonana an'io na amin'ny alalan'ny tsy fanarahana ny lalam-panorenana azy. Avy eo moa zany hoe gouvernemanta no ipetraka eo, gouvernemanta de niteny koa Rajoelina hoe ka efa zatra manao conseil du gouvernement ny prime ministre Tsay, efa niara-ny asa tamiko sinsisa. Inona ny eo ambadika zany? Ny dikan'izany ane zany de hoe gouvernemanta mipetraka eo fa za ihany ny ato, za tsy eo amin'ilay toerana satria za efa niala, fa mpionko rehetrarehetra eo daholy. Okitsika zany ny tena hoe andinika tsara. Ary ty resaka ty raha mbola miteny hoe Madagasikara firenena demokratika, hoe mandala ny demokrasia, de tsotra fotsiny, ny vahoaka tompoko ny tompon'ny fahefana faratapony. Ka ny tenin'ny ACC tsy azo ivalozana, na inona nataony eo, ninona lazainy eo. Zay aloha zany raha ny resaka lalàna. Fa raha resaka firenena aza tonoana mihitsy fa ny vahoaka malagasy no tompon'ny fahefana faratapony eto amin'ity firenena ity. Zay zany mila mazava tsara zay. Ary eto zany dia mitodika any amin'ny vahoaka malagasy manomboka eto ny resaka amin'ny maha-olom-pirenena, amin'ny maha hoe tompon'ny Madagasikara, satria reto efa samy manao ny etony daholy. Misy lalam-panorenana eo. Io ane raha iverenana hatrany voalohany lavabe ny resaka eto. Io lalam-panorenana io ane ka niterena ihany koa hoe tamin'ny alalan'ny karapokotany. Fa izay nampandany an'io ihany no manitsakitsaka azy. De mandeha foana le fanitsakitsahana, mandeha foana. Ny fitsabahana andraikitra, tsy misy séparation des pouvoirs, fa mangina, tsy miteny, nandritra an'izay 5 taona zay ny tompona andraikitra amin'izany. Ary anisan'izany ny eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zany mitodika any ny mason'ny olona. Ary matoa zany mandeha io kitabataba komenimenina io, enoiny eo amin'ny alo MBS eo, na enoy ny eny amin'ny fiarahamonina eny. Fa menimenina daholo ny olona, menimenina, io tsy tonga ho azy, fa manara-baovao le olona hoe fa ahoana kosa ilay firenena malagasy no viraviraina tahaka an'izao. Zay le teny malagasy madika azy. Tsy misy tsony zany ve ny ilana lalàna eto amin'ity firenena ity. Atao inona lalàna tenenina foana hoe tokony asamy anaja lalàna, tsy misy ambony lalàna fa ambany lalàna daholy, na iza. Mpanohana ny fitondran'ny Rajoelina teo aloha mihitsy ny tena miventy an'izany. Ka zay mihitsy marina zany. Ka raha marina zany maninona tsy atao le izy.
dia zao ny tenen'ny Andry Rajoelina le teo tokotany zany tamin'le maly rehefa nanontaniany ny mpanao gazety izy hoe ahoana indray ty fanendrena sénateur ty satria Richard Ravalomanana mantsy ny tendreny hoe sénateur zany de tsy maintsy tonga ao an-tsain'ny mpanao gazety hoe ahoana zany fa maninona de zao ny navaliny. Rahantsika le valim-panontaniana fa angatantsika ny teknisianina andefa an'izay ndahorana mana teknisianina. Le fanendrena sénateur nataonao iny le tena misantony fara mihitsy anao vao nanindry. Fantatrako angamba ny vazaha dia stratégie ary mahay stratégie politique. Fantatrareo angamba fa izaho dia stratège ozy ary mahay stratégie politika. Stratégie politique zany tompoko zavatrafy zany. Samy mahay stratégie daholo ny rehetrarehetra fa stratégie amin'inona manoloana an'izao fiainam-pirenena izao. Stratégie mitondra fisavoritahana. Zay zao no hitan'ny olona. Raha firenena hiatrika fifidianana zany dia tena hoe ny vahoaka malagasy, raha hoe vahoaka malagasy zany resahana, dia hoe mila fitonena, filaminantsaina, fa iza zany zao mahatonga ny savoritahana eto, savoritaka eto. Inona mahatonga ny fisavoritahana? Ny avy amin'ny androm-panjakana mahatonga an'izany, noho ny fanitsakitsahana lalàna no mahatonga an'izay. Sasany rehefa mametraka hoe za stratégie, fa le stratégia dia miteraka tsy filaminana, fisavoritahana any amin'ny resaka institution aloha lehibeana androm-panjakana ny Garazafimaifa, lehibeana androm-panjakana, ary le fietsiny dia midika zavatra be dia be. Zay le izy. Ianao efa tenen'ny lalam-panorenana hoe io ianao zany ny eo, dia aveo dia hoe za tsy anao. Fa le nahatonga azy teneny hoe za tsy anao an'io, misy dika an'izay. Dia lasa le fisainana. Hay zany ny atsa efa mametraka stratégie isaky ny metsika hoe stratégie politika moa no lazainy azy. Fa io ane tsy misy mivaky loha amin'izay hoe ianona manana stratégie politika, ianona manana stratégie politika. Fa ny zava-dehibe amin'ny malagasy dia hoe ajao ny lalam-panorenana. Be dia be ny zavatra amin'ny famaofao fa le lalam-panorenana tsy ajaina. Inona zany ny fiainam-pirenena andeha amin'izany rehefa ny lalam-panorenana no tsy ajaina. Dia milatsaka ihany koa aloha zany zao ny vaovao eto araka ny ampitainy namana teknisiana no ambadika eo hitako eto fa hoe nodimandry izao maraina izao i Olivier Rakotovaza filohan'ny MFM. Dia mirary fiononana ho an'ny fianakaviany zany olobe zany ihany koa moa zany isika Menakavy. Isika Menakavy satria malagasy to malagasy rehetra zany Andriamatoa Olivier Rakotovaza araka ny fampitambo avao zany nalatsaky ny teknisiana avao ambadika eo. Dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ho an'ny MFM ihany koa zany fianakaviam-ben'ny MFM. Iny moa zany vaovao latsaka iny dia ambaratsika. Fa hoy isika hoe tena le fisavoritahana eto amin'ny firenena dia misy tompona andraikitra mahatonga zany tsy mandehandeha ho azy fotsiny amin'izao io zany. Fa tena hoe coup d'état institutionnel, coup d'état masqué, coup d'état par silence no misy eto amin'ity firenena ity. Dia zao le fanontaniana goavana be ny amin'ny hoe hojerena fotsiny amin'izao ve zany ilay firenena malagasy manao netao ihany fanitsakitsahana lalàna mandeha atsiakijanona dia hojerena fotsiny amin'izao ve zany izy ity. Kanefa araka ny nambara teo hoe ny vahoaka malagasy no tompony fahefana faratapony na iza iteny. Na iza teny dia ny vahoaka malagasy ny tompony fahefana faratapony. Ary io zany efa eny rehetrarehetra eny ny opinion publique na hoe
na hoe tsisy sondazy ara eto Madagasikara moa zany de tena hoe tsy afaka atao zany sondazy zany nefa fifidiana président république oatra zao fa tokony mipopoka mihitsy ny sondazy na nitsapa-kevitra raha hoe tena demokrasia marina no misy eto amin'ity firenena ity fa tsy anaiky zany reo mpitondry reo hoe enao ve ndeha hanao sondazy eo fa raha firenena demokratika de efa fantatra mino mandeha ny sondazy hoe fifidianana président république tany Frantsa zao tamin'ny farany teo nandeha sondazy mbola tsy nandeha fifidiana de efa fantatra hoe Macron lany eo zao isanjato fa eto Madagasikara tsisy sondazy fa raha tsaraina amin'ny zavamisy ny zavatra iainana isanandro ny fijalin'ny malagasy ny fiotsahan'ny arara ny fampitehan'ny tsenany lavanilina ny fampitehan'ny lalana ny tsy fisinasa ny zanaka malagasy tsy miditra any ampianarana efatra ny zanak'izy mivavy de ny roa ihany no miditra fa ny roa misakra tsy ampidirina any ampianarana ohatra fotsiny zany ny volan'olona tsy aloha ny volan'ny CSS tsy aloha raha zany rehetrarehetra zany tao anatin'ny 5 taona nitondrany Rajoelina dia tsy lany izy sondazy zay inonivon'ny fiarahamonina fa izy moa miteny hoe za tsy maintsy ho lany hitanareo rehefa andeha ny propagande fa tena avy masika mihitsy tena nanontaniany mpanao gazety mantsy izy de zay no niteneniny tao anazy zay fa ny tena zava-misy de zao manoloana nyty hoe tena firenena potika ity manoloana ny fisina coup d'état institutionnel anahoana zany nytoy an'ny raharaha ahoana ny ampopony le malagasy sabe zany le malagasy de eo ahoana ny ampopony le malagasy zany manoloana ny fanitsakisahana ny lalam-pandrenana io ny tondrozotra amin'ny firenena tondrozotra amin'ny firenena ny lalam-pandrenana ny tondrozotra ny kristianina ny baiboly ny tondrozotra ny avatsika musulman na silamo ny coran ohatran'izany misy koa ny Torah an'ny jiosy misy tondrozotra io ny tondrozotra ny firenena zany de ny lalam-pandrenana io mihitsy nefa mivoaitsakitsaka tsy ny vahoaka ny manitsakitsaka an'io fa ny tompom-pahefana indrindraindrindra ny eo anivon'ny mpanantanteraka zany de ny ato amin'ny fitsarana momba lalam-pandrenana manadio tena no ataony raha hoe raisitsika zany zao ty le resaka hoe renonciation nataon'ny Ngarazafy Mahefa filohan'ny Antenimierandolony ity de ozy filohan'ny Ateny inty izy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ka zay arako pour raison personnelle le izy ko zao fa inona ny ao ambadikilay tsy fanekeny natanteraka lay asa ino no atsona hoe coup d'état institutionnel iny izy nefa vao eo ny teny tamin'ny mpanao gazety hoe za tena za mandray an'io tapitapikeoko hoe za tsy anao nisy zavatra tao inona le zavatra zay le hoe stratégie nisy nametraka stratégie tao dikan'izay zany na dikano na tsy dikano dia nanao an'iny fihetsika iny ny filohan'ny Antenimierandolona betsaka ny zavatra seho zany tao anatin'ny faran'ny herinandro teo hoe niaingatra any amin'le hoe neken'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny filatsahany Andry Rajoelina nefa iny efa hoe tsy mety hoe zany vazaha frantsay fa neken'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana vao nekeny raha tsy neken'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mantsiny filatsahany Rajoelina iny zavatra fa nondrangana teto de raisitsika zay hypothèse zay hoe tsy neken'ny fitsarana momba lalam-pandrenana ny filatsahany Andry Rajoelina de 12 zany ny candidat ohatra ho azany hypothèse inona ny zavatra nitranga teto fa niseho ny zavatra tsy maintsy nitranga de zao niseho am'le tena hoe fanaovany amboletra am'izay seho am'le tena hoe fanaovana amboletra hoe zay tsy anaiky de dikan'izay zany de eo niva ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana any filazan'ny fanehoan-kevitra iny anivon'ny fiarahamonina sy ny mpanara-baovao de tsy indépendant manoloana n'ireny toe-javatra ireny tsy indépendant
ary zay ne na eno e ndretrarehetra ne na eno e lizy moa hoe fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fa tsy mpitsara rainy aho fa sivy fa nisy tamin'ireo mpitsara tamin'ireo sivy ireo no tsy nanaiky ny filatsahany Andry Rajoelina tsara fantatsika vahoaka malagasy zany tsy nanaiky ny filatsahany Andry Rajoelina hoe misasaka le izy tsy nanaiky ny filatsahany Andry Rajoelina nalala n'izany daholo miparitaka izany any amin'ny tambajotra sy ny rehetrarehetra any tsy le izy kosa aloha hoe reo mpikambana sivy sarotra ny inona an'izany hoe tonga de izy sivy rehetrarehetra tonga de hoe ndeha anaiky ny filatsahany Andry Rajoelina tamin'ity raharaha ty fa nisy mpitsara zany tao tsy nanaiky an'io filatsahany Andry Rajoelina io satria izy frantsay misy lalàna koa io na impolo na indimapolo na injato de tenenina eto foana hoe lalàna malagasy eo fa i Andry Rajoelina fa voafatotry ny lalàna frantsay iny le misy fanazavana alohan'ny miara-manonja lavabe iny voafatotry ny lalàna frantsay de zany ve zany de jerena fotsiny fa ny ekeny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana le izy fa ataovy ane ny fanontaniana ny olom-pireneny momba an'io le hoe Andry Rajoelina frantsay feno 100 isan-jato izy sy ny pombanazy tsy miresaka an'io mihitsy amin'izao fotoana zao propaganda ozy tena ho avy masika any no asesiny any foana no asesiny fa izy le frantsay 100 isan-jato tsy miresaka an'io mihitsy izy fa antanio ny olona antanio ny opinion publique hoe ahoana mba hevitra ao zany ny amin'ny hoe fisina frantsay 100 isan-jato olona voafatotry ny lalàna frantsay nefa ilatsaka président ny république atolotra anao anisan'ny ampifaninana fa ny valo teny mivoaka eo hatrany amin'ny 9 isan-jato de milaza hoe malagasy 20 tapitrisako malagasy ko maninona no tsy am'izay no isafidianana bedabero amin'ny malagasy ko maninona no asiana frantsay de eo zany la izy satria anao toy vakana zany ty raharaha ty misy solotenan'ny firenena frantsay eto Madagasikara de Masovo frantsay ny teratany malagasy tompoko tany Frantsa tany Paris tamin'ny farany herinandro teo tamin'ny sabotsy de tonga dia naneo hevitra teo amin'ny place de la République tany Paris tany zany ary navory olona maro ny aminy hoe ahoana ty frantsay ty ahoana ty frantsay ty ahoana no misy frantsay mpifaninana ahoana no misy frantsay izay voafatotry ny lalàna frantsay nefa mifaninana ho aty amin'ny sezany président république aty Madagasikara ibaiko amin'ny hoe tena hoe suprême magistrature lasa folo faratapon'ny folo alinda folo faratapon'ny marbonina-pirenena folohan'ny filan-kevitra ambonin'ny fitsarana akoatrany hoe mahafoloha-pirenena andraikitra goavana be nefa le olona voafatotry ny lalàna frantsay inona koa zany zay fotsiny fa nekeny le ACC le izy nekeny le ACC any alohantsika miainga de io de aleva de rehefa nekena de toyany daholo an'io resaka io le hoe natao ny atsapaka de nahazo numéro nahazo laharana de zao fa efa vita daholo zany vita melo daholo zany ny stratégie araka ny teny Rajoelina teo laza tsy nanontaniana izy hoe za olona stratégie za manana stratégie politika stratégie an'izany io hoe nanendrena ny Richard Ravalomanina ho sénateur io de ozy ny olona hoe fa maninona raha olo-kafa fa maninona no Richard Ravalomanana no nitendrena sénateur zany tsisy mivaky loha loatra amin'izany aloha hoe atarito hoe tompo-tsafidy izy fa izy ny teny hoe za olona stratégie izy no ny teny an'izay misy dikan'izany no tendrena sénateur inga Richard Ravalomanana zany ny filohan'ny Sénat nanao renonciation hoe za tsy anao am'le andraikitra omena amina chef d'état par intérim ahoana moa tsy alasa saina ny olona am'izany fa na zany na tsy zany
misy zany ny chef d'orchestre ao anatin'le izy le lohany be ary ananina fa le acta zay atao lay fanapaha-kevitra zay niraisina dia miteraka fisavoritahana eto amin'ny firenena. Fifidianana ohatry ny ahoana zany ny andeha eto. Ny seniatsy efa miteny hoe tsy ampy vola. Ny ity ato lasa gouvernemanta tarian-tsay kristian ray no lasa-tsay kristian zany lasa hoe l'homme fort eto amin'ny firenena. Izy zany ny tanany exécutif. Fa sao de hoe tsika koa mieritreritra hoe izy fotsiny ao fa chef d'orchestre mbola ao ihany. Ny pion rehetrarehetra efa mipetrapetraka daholo. Reny tsy tonga ho azy ane renyle fanomezana 4-4 re ny any amin'ny chef district sy ny namandray ny administrateur civil efa tratran'izany atsindry zany ihany koa. Ny any amin'ny administrateur civil tratran'ny tsindry. Ny ato amin'ny ACC io miodikodina io. Ny ao amin'ny CENI tsy indépendant tsy araky ny anarany akory efa milaza fa tsy ampy vola. Ny any amin'ny atemera-pirenena mbola tsy mivory raha tsy amin'ny oktobra. Efa nisy ny ketrika hoe fitsopaha-pitokisana ny gouvernemanta ny tsay kristian dikan'izany gouvernemanta tsy mahafapo ny ataony ny tsefitra. Dia nefa io gouvernemanta ihany mbola hitatana amin'ny firenena, mbola ao anatin'ny 5 volana. Nefa zavatra saripady, delika, le fifidianana président république, inona zany ny tranga eto? Ary zay no natonga ny mpanara-baovao eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ny teny hoe any Madagasikara amin'ny mason'izao tontolo izao amin'ny faran'ny taona 2023. Tsy olon'olom-poana no miteny an'izany fa tena hoe mpandinika ny raharaha politika maneran-tany. Zao mbola ny Gabon raha ny ety Afrika fa amin'ny faraparan'ny taona dia hitodika eto Madagasikara. Satria maninona no mitodika eto? Ny amin'ny androm-panjakana eto Madagasikara ihany no mampitodika ny olona akaty. Raha ohatra ne ka najaina tsara ny lalam-panorenana, raha ohatra ka najaina tsara ny fisarahan'ny fahefana, fa tsy misy mifampitsabatsabaka sy mifampitsaingontsaingoka sy tsy mifampibaikobaiko. Raha ohatra ka tena hoe mipetraka ny bonne gouvernance, raha ohatra ka tena mipetraka ny hoe fahalalahana, raha ohatra ka tena mipetraka ny hoe tsy fitongolanana neutralité, indrindra ho an'ny mpikarakara ny fifidianana ny CENI sy ny ACC, samy laza ve zany zao tsika hoe tena mitana ny neutralité ny eo anivon'ny fitsirana momba lalam-pandrena, mitana ny neutralité ny eo anivon'ny CENI, mitana ny neutralité ny gouvernemanta zay nyteneny ny Andry Rajoelina teo atokotany maly hoe efa mpiara-miasa amiko, efa niara-niasa tamiko zany tsay kristian zany. Nefa izany dikan'izay ne zany paingory ny Andry Rajoelina tsay kristian hoe tandremo ianao fa niara-niasa tamiko. Zany hoe olona akaiky azy sy itokisany no manao ny fitantanana ny firenena. Olona atokisana kandida anankiray no mitantana ny firenena. Averiny indray-pandeha olona miara-niasa sy olona na atokisan'ny président zay nametra-pialana fa anisan'ny mpifaninana ary izy tsy hoe malagasy fa frantsay no eo amin'ny toeran'ny chef d'état par intérim, na tenena raha hoe gouvernemanta zany collégial, fitantarana collégial le izy. Olona atokisany ary izy no niteny an'izay mamatotra ny tsay kristiana zany. Nefa zany raha le hoe raha ny lalam-panorenana hoe manahoana ny profil matoa hoe filohan'ny ateny merando olona ne no voasoratra eo hoe manao ny intérim dia petraka zany no hoe ray aman-dreny hoe loha olona. Efa tsy ao aloha zany zay foto-kevitra zay aloha efa tsy ao zay. Loha olona tsy hoe ny filohan'ny atemera-pirenena, tsy hoe ny asa tsy fantatra hoe inona, fa nylazay ny lalam-panorenana hoe filohan'ny atenimera ndo-olona. Misy dikan'izany. Ary le olona raha ohatra izy ka tsy anao, efa tokony tany amin'ny 5 volana lasa izy dia efa niteny hoe za tsy anao anio fa noho ny zao. Fa efa potomoto eto.
Antany mpanao gazety izy a mbola miteny samy mandray an'io tapitapika izy hoe tena tsy anao a zay ne le izy lo olona misy dikan'izay tsy apetrapetraka fotsiny reny tsy apetrapetraka fotsiny hoe lo olona no manao ny chef d'état par intérim filohan'ny atemeran-do olona de zao zany a tsy filohany atemeran-do olona fa olona akaiky any Andry Rajoelina ny eo de inga tsaia Kristian satria hony efa zatra iny tia nylazainy teo le hoe efa zatra conseil de gouvernement efa niara-niasa taminy foana niara-niasa taminy Andry Rajoelina foana izy no teny an'izay a de ahoana ny tsonona hoe ahoana no inona hoe anaja neutralité gouvernementany tsai Kristian zany a amin'izay le fepitoana efa-bolana izay nefa zany a raha hoe ny fomba fiasa de tena tokony anaja neutralité mihitsy tsy misy fitongilanana jereo zao farany teo i Andry Rajoelina efa tsy filoham-pirenena intsony dia nisy nalehany zany tany amin'ny finoana katolika tany de nandeha tamin'ny aina moanjery pirenena lisy tsy de hoe resaka hoe tany amin'ny hetsika manokana tamin'ny finoana katolika ny hoe inona tsy any fa le fampiasana ny aina manjery pirenena atram'izay tokony afaka mampiasa an'io daholo nisy fanazavana mantsy hoe tsy marina zany hoe midy zany ny ainao manjery pirenena fa efa misokatra ho an'ny rehetrarehetra ny ainao manjery pirenena sisa misokatra fa style mibetsaka zay no azo ilazana azy style mibetsaka io zany zao mbola ainao manjery pirenena raha zay no raisitsika ohatra gouvernementany tarihan-tsai Kristan ao a dia andeha ny hoe mandeha zany ny fizorana makany amin'ny fifidianana hoe mandeha ny propagande sy ny sisa de raha hoe Andry Rajoelina zany ahoana moa zany no afana mieritreritra hoe frantsay ampiasa no ainao manjery ny mbahoaka mialatsiny indrindra ka io mbola mipetraka foana hoe frantsay fa misy ny fitongilanana eto amin'ity firenen'ity le tsy voaja le hoe impartialité tsy voaja le izy nefa le zavatra saripady fifidianana présidentny république ohatra ny tena hoe fananandry zareo mihitsy ilay izy de ity zany i Andry Rajoelina fotsiny tsy eo fa mpion ny rehetrarehetra eo daholy mbola eo daholy hatramin'ny gouvernementa zany ny seni de mangina ny seni manoloana ny tsy fanarahan-dalàna efa nitenenina atao amin'ny radisona hoe mba mitenenina reo nga izy ny teny hatram'izao zahatra nyteneny de fa milamina daholo zao fa manao karaha-pifidianana zao makatso makary ka tsy any zany ataontsika hoe ao anatin'ny tontolony ao anatin'ny tontolo-pifidianana ihany zany fa ny fanitsakisahana lalam-pandrena sy ny hoe coup d'état institutionnel nyity tena efa hoe efa tena efa mihoatran'ny fafenon'ny kapoka mihitsy ty resaka eto amin'ny firenen'ity zany am'izay le hoe tsy fanajana lalàna izay indrindra lalam-pandrenana misy ny coup d'état institutionnel iny moa ny dikan'izany coup d'état institutionnel zany fanonganam-panjakana eo anivona androm-panjakana zay fanonganam-panjakana eo anivon'ny androm-panjakana motion de censure tsy fanonganam-panjakana hafa mihitsy iny satria ny député solon-tenam-bahoaka ao anatina androm-panjakana mpanao lalàna tena lalàna ny demokrasia mihitsy zany sao ndray misy manafangaro resaka eo fa ity raha ny arazafy mahefy ity tena hafa mihitsy ity rehefa jerena le izy fa efana omeniny lalam-pandrenana dia teny izy hoe za tsy anao
de mody fanina fotsiny ny atsy fitsarana momba lalam-panorenana ka izy terena tsenonako ohatra mipiasa ho an-trano sinsisa ka rehefa tsy anao izy nga izy azonao terena pour raison personnelle amin'ny maha raison personnelle azy ahoana moa no isikirana azy hoe ino ty raison personnelle teneninao ty fa tsotra ny tenenina ivahoaka izay vahoaka hoe ndraraham-bahoaka io fa tsy raharaha tokantrano ry ananina ry tompoko raharaha-mbahoaka raharaha-pirenena ka raha hoe raison personnelle fa ngahanao personnel ny firenena zay lele izy ianao olona matanjaka be tsisy hita hoe ahoana za matsindray zavatra fa hoe marary tena hoe tsy hoe tsy fahafana hoe ara-batana fa ary ianao vao niteny naloana na mpanao gazety tatsilary ianao ale mpanao gazety keo mato mpanao gazety hoe manontany efa misy zatra tsinjotsinjony koa hoe okako aloha zay azava mato mpanao gazety manontany hoe ianao zany miasure an'io de eo izy aia zavatra fa anao mipotra ary raha faraparany teo zao no narahantsika dia nisy an'ilay fampetsona nataony FFKM le tamin'ny faran'ny volana aogositra teo zany de farana tamin'ny voalohany volana septambra le teria andorany fotsy tena moa zany mpanao gazety manaraka an'le izy foana tena hoe apatonina mihitsy tsy mipanika mihitsy fa tena hoe manaraka tsara hoe inona ny dikan'ity misy an'ity inona ny dikan'ity fa tonga tao ny filohan'ny Antenimierandolona Ingara Zafimahefà nalefa teto le sary zany nalefa direkta teto zay sy faniry de faniry ny komante an'le sary io sary vao milatsaka io avy any Andorany fotsy any tonga tany ny candidat numéro 5 mbola tsy vitany atsapaka tamin'izany candidat numéro 5 ny président Marc Ravalomanana tsy maintsy atsonay président satria ancien chef d'état dia tonga tao de nijerena avy aty aoriana de ozina amina faniry teto hoe tazanao ihany koa izy ny filohan'ny Antenimierandolona Inga Razafimahefà zany potra tamin'ny sary teo zany tafiditra ao anatina fanamariana daholo ny tia no tenenina de ny hoe misy efa tsy faly tany ambadika tany hoe fa maninona moa ny filohan'ny Antenimierandolona no nakany amin'ny fampetsony FFKM tany nefa arytsika mivelesiny toritenin'ny pastera zaka tany Tsonjombe reny ene mbola atao hoe tsy levo ny vavoniny mpanohana ny fitondrana tamin'izany daholo efa mivelesina tao anaty torety inona mbola kanesana any fahadisokevitra nefa zay fa le filohan'ny Antenimierandolona nefa tonga tao izy dikan'izay zany rehefa tsy metimety satria vakiny ilay mpanohana ny Iany Rajoelina daholo ny fietsika rehetrarehetra manao ny any na manao ny any ao ne misy petraka foana ny hoe tena ohatrany tsy de atokisany raha anina ohatran'izao mila jerena tsara momba an'izao sinsisa mipetraka zany de zay no fipetraka ilay fanamariana hoe ohatrany efa tsy de azo ty zany fa de nefany raha nolazainy lalam-panorenana izy no eo amin'ny chef d'état par intérim hoe mitondra ny firenena vonjimaika zany azo eritreretana daholo zany rehetrarehetra any ka ny tiano tenenina de zao ny vahoaka malagasy tompoko manoloana n'izao fisavoritahana izao dia mila manaraka tsara ary mila sarotiny sy saro-piaro amin'ity fireneny ity mila saro-piaro sy mila sarotiny satria ny taranantsika mianakavy no eto jereo ty firenena misavoritaka ambony ambany fifidianana président république no atrehana ho an'ireo le hoe collectif de candidat zay zany eto de mitondra ny teniny vahoaka satria izay koa maheno ny resaka eny anivony ny fiarahamonina eny satria zay mpanao gazety mandehandeha fa tsy hoe eo amin'ny birao fotsiny de eto fa enona daholo de hatrany amin'ny faritany
io ane io alo MBS io ane tena afatarana ny hevitry ny olona fa enoy ny tenenin'ny olona ao. Enoy ny tenenin'ny olona ao. Re moa zany sehatra hoe afahan'ny olona miteny. Rehefa natao lava be mihitsy. Misy ny maraina dia misy ny tolakandro ny après-midi. Fa tena manamafy zany ny olona hoe ohatra efa nisy zany iny le hoe collectif ny candidat zany le hoe tsy manaiky zany hoe avaza frantsay zany no milatsaka eo ifaninana. Dia io zany io collectif ny candidat io raha ny fanehon-kevitra eto ilaina mafisiny io ary mila mitohy io. Ary mila mafimafy kokoa le firaisankina zany. Eo ny firaisankinan'ireo candidat tsy manaiky ny Lotsahan Rajoelina na dia nikeny ny CCR fa eo ihany koa ny firaisankina ny malagasy. Zay le hoe firaisankina zay tsy nadala ho an'ny tolo ny teneny reny. Hoe tenenina fotsiny amin'izao fa misy dikany daholo reny manoloana ny zavatra mitranga izany. Mila mafisina ilay firaisankina, tsy mety tsony hoe marivo salosana. Tsy mety tsony zany. Manoloana n'ity firenena malagasy ity ary zay no namerimberina foana hoe hitodika aty Madagasikara. Efa manomboka mitodika izy zao. Efa manomboka mitodika izy zao. Enoy daholo ny fampahalalam-baovao maneran-tany. Enoy daholo. Mbola aty alohan'ny fifidianantsika dia efa misaviritaka ambony ambany le izy. Mahazatra mantsy hatramin'izay dia hoe krizy posta électoral, zany hoe korotana na fisaviritahana ao aorianan'ny fifidianana. Fa ny eto Madagasikara hafa mihitsy. Efa korotana sy misaviritaka mialohan'ny fifidianana. Taiza mbola nisy an'izany hoe misy candidat maro. Misy candidat maro tsy manaiky ny filatsahana candidat frantsay eto amin'ny firenena. Tsy mbola nisy an'izany nandritra ny tantaram-pirenena Madagasikara sy ny tantaram-pifidianana teto. Hoe misy candidat tonga dia mivondrona. Hoe tsy manaiky an'io. Tsy ray tsy roa fa maro. Tsy manaiky zany dika zany dia hoe tena hoe resaka amateurisme ny fikarakarana fifidianana eto Madagasikara amin'ity indray mitoraka ity raha ny fahitana azy, ary tsy vitany hoe amateur fa manjaka ny fanaovana hitsin-dalana sy fanaovana beloha. Dina moa ny dikan'izany. Didy-jadona dictature no misy eto amin'ity firenena ity. Mamaky foana zay eto. Namana fanira mitondra constitution foana. Fa vakina araky ny andininy zao, araky ny andininy zao. Fa ga zany misy mirara. Tsy misy mirara. Fa nefa ilaina ihany koa fa makina andreny mba hoe tonga sainantsika olo-pirenena zany. Ka zay zany ny tiana ambara hoe manoloana n'izao fisavoritahana sy fisina coup d'état institutionnel zao. Izany io izy io ny zava-misy. Zava-misy io. Fa ny fanontaniana dia miantefa makany amin'ny vahoaka malagasy. Miantefa any amin'ireo mpifanina. Aloha zany no akaiky vilany fenoarina eo ireo candidat zany. Efa io nataon'ny ACC neken'ny ACC filatsahany Andry Rajoelina dia okazafy ty resaka ty zany. Fa ny vahoaka malagasy no tompony fahefana faratapony. Fa ny vahoaka malagasy tompoko tsy mila fifidianana hoe saritsary-pifidianana zany. Tsy mila fifidianana manipule zany. Tsy mila an'izany ny vahoaka malagasy satria fa leo an'izany. Misy tonga dia miteny ka zao efa assuré daholo ny rehetrarehetra. Andeha zany zao ny vola. Amin'ity zany ny tena fifidianana hoe tena ikoriana ny vola zany amin'ity. Mety nikoriana ny vola fa mifanahy ny vahoaka malagasy tompoko tsy amidiny. Misy mieritreritra mantsy zany rehefa vidiana amin'izao dia hoe manaiky ireo satria manjaka ny hery ny vola. Dia misy mieritreritra an'izany ary tsy hoe sao dia fa misy manana toe-tsaina an'izany. Efa misy vola be mihitsy atokana. Efa misy vola be mihitsy homanina. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana tonga dia avy masikintsika
aparitatsika ny vola dia asakasaka izay malagasy hivarotra amin'ny fanahany, asakasaka izay malagasy hivarotra ny fanahany. Fanontaniana mipetraka zay ary fanamariana fa misy mieritreritra mantsy hoe rehefa tena nyero ny vola le malagasy eny raha vao tsy pazana vola kely de tonga de efa tapina ny voamasina e. Misy miteny an'izany le malagasy eny zay mahatonga an'io malagasy io nampahantraina e, nampahantraina mba tsy hahafahany ho lasa lavitra ny famakafakana zay ataony indrindrandrindra manoloana an'izao fanitsakisana lalam-pandroena sy fisina coup d'état institutionnel an'izao. Rehefa mahantra ireo, rehefa tsy pazana kely en'izao reo rehefa mpanaovana ampijerena spectacle reo de mangina. Tonga mitanjony ve zany zay mieritreritra an'izany? Mieritreritra amin'ny vahoaka malagasy hoe inona to filaza azy hoe draba, tsisy jery sy ny sisa. Diso hevitra zay mieritreritra an'izay. Fa ny malagasy zany zao fa tena manaraka akaiky mihitsy ary efa saro-piaro amin'ny fireneny. Saro-piaro amin'izany hoe firenena malagasy zany. Hoe coup d'état institutionnel io izy io fa de ny vahoaka malagasy no tompony fahefaranfarany, tsy misy afaky ny andahan'izay. Ny vahoaka malagasy no tompony fahefana faratampony eto amin'ity fireneny ity. De eo ihany koa zany reo kolektifan'ny candidat. Manoloana an'izao toe-javatra ao azo inona mihitsy, azo antoka fa tsy hipetrapetra-potsiny amin'izao ny kolektifan'ny candidat reo zay efa nambara nampiseho mazava tsara hoe miaraka amin'ny sonia hoe zahay reto de tsy manaiky ny fisina vazaha frantsay zay voafatotry ny lalàna frantsay irotsaka ho président ny repoblika eto Madagasikara. Iny tsy tokony hijanona eo de misy miteny ka le izy efa neken'ny ACC na neken'ny ACC na ahoana iny mbola mitoy de io izy io mbola tonga aty amin'ny chef de coup d'état zany institutionnel aty. Zay le izy zay. Mazava tsara mihitsy ny fandehan'le raharaha. Miaraba ny namana faniry Razafy Manantany tonga eto amin'ny fandarana eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada. Efa netiko ny taridresaka, efa nisy ihany ny fanazavana no entona teo ny amin'ny hoe coup d'état institutionnel sy ny sisa. Ahoana ny tokony fandraisana andraikitra ny malagasy manoloana an'izany ireo kolektivana candidat mila manamafy foana ny firaisankina izay efa napetraka. Rehefa nentina teo moa zany ny fiaraha-miory amin'ny hoe fahalasana ny Olivier Kotovaza teo anivon'ny olobe zany, teo anivon'ny MFM maro olobe teto amin'ny firenena. Mirabanao namana faniry. Eny ary de mirabandrina sady misaotra ihany koa nanokatra ny fandarina toraka izany ihany koa ifaly sy ionja ao ambadika ao ny namana mpiara-miasa eto amin'ny Foibe MBS fahita lavitra sy onjam-peo ny mpiara-miasa amin'ny Radio Mada isika rehetra mandray ty fandarina mivatany ity na ho amin'ny famerenana ianareo any ampitan-dranomasina any miarahaba atsika rehetra ao anatin'izao faharoa ambin'ny folo ny volana septambra 2024 sy 2025 izao. Miarahaba atsika rehetra tsy kivy ary zay moa ny antom-pisian'ny fandarina sy ny antom-pisitsika ihany koa zany hanazava ny zava-misy etona dia hitondrana ny teny fialantsiny ny solomam-bahoaka Rambosalama Emilien raha sy tavaradalana amintsika noho ny antony mbola fandaminana zany amin'ireo asa samihafa dia sy tavaradalana amintsika fa tsy maintsy ho avy eto amintsika eto ihany satria misy ihany koa ireo dia samihafa nametrahana ny KMMR tany Tsimotsinanana tany, misy ireo fiaonana samihafa ataony tompon'andraikitra eo anivon'ny antokoteka Madagasikara ka mametraka ny teny fialantsiny amintsika zany solomam-bahoaka Rambosalama Emilien Vifidy de eto amin'ny boriboritany faefatra manara-maso ary manaraka akaiky ny zava-misy eo amin'ny firenena ny mpitarika ho an'ny antokoteka Madagasikara ary tena mare maheno ihany koa ny sosikevitra marobe avy amintsika. Koa isika zany tena atsona mihitsy anongela-tsofina eno ny ty fandarana tia satria betsaka ny zavatra hitondrana fanazavana ary hitondrana ihany koa
izay tena tsara ho fatatsika rehetra maro de maro ianareo no manaraka izao fandarana izao dia asainay fa betsaka hoy aho ny zahatra ho resantsika atao anatin'izao fandarana izao asainay nareo tsy hokivy izahay raha tsy hikivy miatrika an'ity fandarana ity maika fa isika vemo satria dia tsy mora zany hoe tolona ho an'ny famerenana ny fiandrianam-pirenena sy fahafa Madagasikara zany mety misy eny andalana rehetrarehetra eny mety hoe obstacle maro samihafa mety misy ina moa zany tetikady mety hoe mety tsy ho azony rehetra kanefa dia atsona le tsikalapetretatsika ao anatin'ny fahatokisana sy ny finoana rehefa manao zavatra fa rehefa vanim-potoana etran'izao ka hamototra fahefana tsy kelikely eo an-tanany lay mpitondra fahefana indrindra mpitondra fahefana zatra manao jadona dia miseho amin'ny lafin-javatra maro samihafa izany de mety hoe mahita karazana sangodimpanina politika maromaro isika de manao contre-attaque mifanaraka an'izay ihany ko zay mifanandrify any lalàna sy mifetsika de zay ihany ko hoe manao ny ataony juriste manao ny ataony candidat manao ny ataony ny antoko politika samihafa fa mila mijoro makandraikitra ihany ko ny vaoaka malagasy zany amin'ny vanim-potoana ohatran'izao iresaka am'izay rehefa ve efa natsidikirina teo moa zany fa nodimandry ny loolona Rakoto Vazaha Olivier io maraina io zany izy dia mpitatana ny antoko MFM efa minisitra tamin'ny fotoanandro izy tamin'ny 2022 efa nilatsaka solomamboaka ihany koa izy ary mpampianatra pikaroka mpampianatra ny loolona Rakoto Vazaha Olivier ary mazava ho azy efa loolon'ny Madagasikara izy nanana andraikitra lehibe satria ny tatana izany antoko MFM izany anisan'ny mpandimby ny mpitatana ny MFM manandafy Rakotondrina Germain Rakotondrainy izy ary anisan'ny zany nanodina izany antoko izany faraparan'izao de etontsika dia mitondra ny teny fampinoana ho an'ny fianakaviany loolona Rakoto Vazaha Olivier mitondra ny teny fampinoana ihany ko ho an'ny antoko MFM zay anisan'ny antoko naharitra sy tranainy teto amin'ny firenena ary fatatsika niezaka nataony zany antoko zany ho an'ny raha politika ho fampandrosoana sy ho fizarana foto-kevitra ho an'ny Madagasikara dia hitondrantsika ny teny fampiononana zany anisan'ny niarana nangana ny vondrona panorama tamin'ny tena tamin'ny fotoanandro moa zany loolona Rakoto Vazaha Olivier zany ary sarotiny de sarotiny tamin'ny fijoroana tamin'ny foto-kevitra tamin'ny fandalana n'izay hoe izao no hevitra hanasoavana ny firenena fomba fiteny loolona Rakoto Vazaha Mandrakarivina ny hoe ndao aloha diovina ny tokotany ny ainga avy tany amin'ny Germain Rakotondray zay sekretera général ny antoko MFM zay fomba fiteny zay ndao aloha diovina amin'ny tokotany mba ahafahantsika miatrika ny lalao madio ara-dalàna fa raha ohatra ka maloto ny tokotany raha tsy milamina ny tokotany kanefa hiatrika lalao dia hiteraka olana sy korotana zany ho an'ny hoavin'ny firenena zany fomba fiteny Mandrakarivo zay sy ny antoko misy samy tsarony rehetra zany de everitsika zany ho an'ny fomba fanaovana politika dia mitondra hoy tsika ny teny fampinoana ho amin'ny antoko MFM sy ny fianakaviany isika ny foto-kevitra mitoetra trany ny foto-kevitra ary tokony misy mandray ireny foto-kevitra ireny fa zay zany ny enany ty tanindrazana ny enany mafana fo ny enany olona zay nijoro ara-poto-kevitra trany teo amin'ny fiarovana an'ity Madagasikara ty lasa ny Zokobe James Aratsima lasa ny Zokobe Olala lasa Ilbert Razatovo lasa Arnaivra Samuel lasa ihany koa Rakoto Vazaha Olivier efa lasa ny Olala azy raha David Andrepara sy ny rehetrarehetra zany hoe isika teorina de miezaka mandray niezaka sy ny tsara nataony reny Zokobe mpanao politika ireny de tena miondrika mpanajantsika misaotra ihany lasa Tantely Andrinarivo efa nitondrantsika ny teny fampiononana zany efa tonga eto Madagasikara moa zany nrazana de efa tany ambositra tany ny Rakoto Vazaha Olivier loolona de anisan'ny tao anatin'ilay comité d'enquête parlementaire mikasika indrindra ny doublon teto Madagasikara mbola tsy foana zany adevitra zany fa glasy mitsonika hozy izy zay ohatran'ny kanety glasy mitsonika le doublon rehefa nitondra fanazavana ary navohita ny adidiny izy nampahafantatra ho an'ny malagasy fa nisy doublon tamin'ny 20 sy 20 de mandria-piadanana monsieur sénateur
mandre am-piadanana tsarovana mandrakariva fantatra ny tolona nataonao faraparany teo de anisan'ny tolona atao anatin'lay hoe génie ny lolona rakoto vazaha Olivier araky ny fampitambavao sy ny fahafantarana ny ezaka rehetra zay nataony zany de makahery mipiara-miasa mipiara-mitolona aminy isika zany ho an'ny fanaovana politika isy andimby atranany ary tsy raraka tany ny ezaka zay nataony zany ray aman-dreny teto amin'ny firenena izay zay ny amin'iny nisy nanontany nareo to tsy nanao hommage any Rafredy Tim Manjakandrina de fa nanao zay malaka mbola ezaka ny andefa raha pitso raha tratra amin'ny fotoana ny amin'ny faneho-kevitra zay nataony ny Rafredy anko satria piara-mitolona amitsika zany Rafredy zany lasalasa daholo ny namana amin'ny vanim-potoana ilaina ny namana rehetra zao kanefa moa atao ahoana moa zany fa zay le fitondran'Andriamanitra tsy afaka misakana ny fitondran'Andriamanitra atsika fa io torabaty avy any an-danitra rehefa tonga ny fotoana zay ahafahany maka ny zanany de mahay manaiky izany tsika satria tsika nalahatra fa tsy mpandaratra zany zay ngambany am'izay fa de lasan'izay ny ratsy rehetra de ny sosiny tsara ny fandiavantsika ho an'ty Madagasikara malalatsika ty petsaka ny vaovao resahana fa etona de miantso atsika misy ny maneho fahakiviana am'le fihetsika nasehoan'ny ACC misy ny maneho fahakiviana am'lay zava-misy eto Madagasikara tamin'ny fihetsika nataon'le filohan'ny Antenimierandoholona lay gouvernement nahazo an'le fanjakana amin'ny alalan'le fiaraha-mitatana collégial misy ny maneho fahakiviana fa naninontsika ny mbola lasa maka ny fisarian'ny numéro sy ny sisa de hoy iaho hoe rehefa mpitolona ka matanjaka raha-potikevitra rehefa mpitolona ka miaina amin'ny finoana ary manana n'zany fijoroana ny fitiavan-tanindrazana zany de zao na inona zava-misy eo de samy miatrika hatrany tsy hoe ny tsatokazo zay mijoro amin'ny sampanandalana akory misakana atsika tsy andeha fa miazona atsika heritreritra zany amin'ny fanapahan-kevitra tokony ho raitsika zany miazona atsika heritreritra zany hoe inona no ataotsika de makaiza sy makaiza tsika tsy hoe ny azo midaboka moron-dalana akory ka misy tsilo eo no misakana atsika tsy andeha fa miazona atsika heritreritra kely fotsiny ny fahangina atsika segondra vitsy de mamindry tsika fa arakaraky ny obstacle maro samihafa arakaraky ny amafon'ny lalana sy ny sedrasedraina no ahafahatsika mizotra makany am'izay hoe ho vitakio tsy maintsy tonga kio ka zay de miantso anao mihitsy ny zahay miantso anao zahay azakivy ary azakivin'ny olona satria zao le zavatra anakivin'ny olona atsika hoe ho vitan'zareo premier tour io hoe efa milamilamy mavoka mpifidianana any 54%, 65%, 68%, 100% one efa vitany vokatra efa azony zareo mpikambany seniany efatra sy ny district efa azony zareo zao foronina daholo zao rehetrarehetra zao misy lela volo oatra zao one ny antoko sy ny information mandehibe aminatrangan-javatra ohatran'izao ary tetika adininy sasany voizina koa ahatonganao olo-pireneny zany arisarisa ary indrindraindrindra ahatonganao ho kivy ka tsy sa hiatrika fifidianana de rehefa tsy sa miatrika fifidianana ianao de za miena zany le taux de participation fa miena ihany koa le vato azon'le candidat ary zay le fomba fiady ny fomba fanaovana politika sasany hoe ahoana ny ahatonga an'ireo olona mpanohana an'ireo candidat reo tsy arisika hiatrika fifidianana fa mipanohana atsika de arisika ary tsika de efa miomana amin'ny angady sy ny arina araky ny tetikady politika ny sasany zany ve ny urerian'ny sasany fa mahay stratégie politika na stratégie azafady tsy nyresaka fahaizana fanonganam-panjakana akory na répression politique intimidation politique ny hoe stratégie ianao fa ny olona stratégie de olona manana fotikevitra mifototra amin'ny lalàna ary tsy mitondra anjamba ny voaka ny akady ary tsy mivarotra tanindrazana sy manao tsinitsinina tanindrazana tsy manary ny zo amakasy ny tanindrazana stratégie napetraka ireo mpitolona atsika de stratégie tena correcta tsara mihitsy mitondra ny tombo tsy ho an'ny taranaka fa tsisy fitiavatena stratégie napetraky ny menalamba stratégie napetraky ny sady ava stratégie napetraky ny VVS stratégie napetraky ny MDRM na ahafahana ny ady amin'ny vazaha nanjanaka Madagasikara de ny frantsay
na afahana niaro anty Madagasikara ty fa tsy stratégie kory natao hitazomana fahefana ka nanomezam-bahana ny vahiny ary nanarikasina ny tolona ny ezaka ny ra ny ratra zay a nataon'ireo malagasy tany aloha tany. Raha zay fotikevitra ny resahanao hoe stratégie ho an'ny fiarovana fiandrianam-pirenena sy ny fahafaha Madagasikara, mitovitsika am'izay. Fa raha stratégie iarovana fahefana kosa hantsahana ny lalàna, violation ny lalàna rehetra, andikandikana ny lalàna rehetra, amoriporetana an'izay te hihetsika rehetra, anaovana tsinitsinina n'izay rehetra ka zay olona heverina fa manana fijoroana sy fahasahina, ka tsy raharahiana ny lalam-pandrenana, satafototra iorenan'ny repoblika, zany ny atao hoe lalam-pandrenana, satafototra iorenan'ny repoblika, zay ny atao hoe lalam-pandrenana. Izany nefa nidikadikainao, nefa zany nanaovana fianiana eo anatrehan'Andriamanitra andrenana sy ny firenena ary voaka malagasy. Mianinao fa hanatanteraka tsakany sy andavana ary amin'ny mpahamarinina andraikitra lehibe mafiloha firenena malagasy a. Mianinao fa hampiasa ny fahefana natolotra ary hanokana ny heliko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Move zany ny zavatra nataonao. Mianinao fa hanaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrenana sy ny lalam-panjakana hikatsakatsany ny soa ho an'ny voaka malagasy tsy hakanavaka. Izany anie les prestations de serment nataonao hoe fifamatorana ho an'ny voaka malagasy anie zany e. Prestation de serment zany napetrako anatin'ny lalam-pandrenana zany de apetratsika le izy ty farantiny raisitsika. Movenao nitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrenana sy ny lalam-panjakana. Move nataon'le filohan'ny repoblika zany. Ka hiteny le filohan'ny repoblika stratégie zay mahay stratégie politique, misy mahilavitra no ianao ka. Misy mahilavitra no ianao fa raha ohatra répression politique, intimidation, raha ohatra ka coup d'état institutionnel, raha zany resahanareo tsy stratégie politique zany. Tsy stratégie politique zany. Resaka machiavélique zany e. Fomba fiady Machiavel zany. Tsy fahaizana politika zany fa fitazomana fahefana amin'ny alalan'ny tsindry, tery, amin'ny alala fomba mahamoetra tsy fanajana ny lalàna manan-kery. Fa ny olona stratégie de mahafantatra hoe zao ny ambarany lalàna rehetra ary zao ny tokony fanaraka am'izany, fa mitondra fahombiazana alizy ary sarotry hitondrana fanakanana na eo amin'ny fomba fampiasana ny asan'ny institution ny anim-panjakana azy. Ary tsy hitongavan'ny interprétation maro samihafa, tsy hitongavan'ny adevitra samihafa débat. Zany ny heverina folona stratégie sy manana stratégie politique. Ka za mirehare mihitsy hoe stratégie, fa raha io zavatra ataonareo io tsy stratégie politique io, tsy stratégie politique mihitsy io, fa resaka fangorom-pahefana io, fitazomana fahefana io, fanariana asina le tena maha-firenena sy ny vahoaka malagasy ao aminy io. Rehefa miresaka firenena manko de vahoaka sy tanindrazana zany. Isika tsika ve fa firenena sa mbola fanjakana? Raha firenena tsika de mahatsiaro zava-dehibe natao hoe vahoaka sy tanindrazana. Zany ny zavatra tiantsika ho resana. Ka eto tsika de miantso ny vahoaka malagasy tsy ho kivy. Inina elo ny resaka etseroa de ho kivy tsika. De rehefa kivy tsika de ho tsika hoe oka zay le fifidianana fa manahirana be mihitsy satria zao ny ataon'izao satria zao. Ianao angery vahoaka malagasy le ambaran'le savaranonando hoe ato amin'ny lalam-panorenana e. Io vao manomboka le savaranonando ny soratra voalohany eo de hoe ny vahoaka malagasy masy mandidy, de misy fanazavana eo de eto ambany dia manambara fa, de lasa am'izay ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 8:30 ny lalam-pandrenana. Ka maninona ianao ny kivy? Ka maninona ianao no miravoravo tanana nefa ianao no ambarany lalam-pandrenana voalohany fa tsy reto olona reto? De mifampiresahanao amin'ny manodidina aminao, fampiresahanao mipiara-mikatroka aminao, fampiresahanao mipiara-mitolona aminao,
fampiresanao ma malagasy ambaran'ity lalam-panorenany ty na de nidika dikainy ary fa itsika maso mandidy dikan'izay ny décideur politique de ianao vahoaka malagasy fa tsy olona zay nomenao fahefana kanefa namadika amin'ny fahefana zay nomenao azy. Ny décideur politique no anoavin'ity Madagasikara ty ianao vahoaka malagasy zay le ambara hoe ny vahoaka malagasy mandidy mametraka amin'ny finoanan'Andriamanitra Andriananahary entitra amin'ny fanapahan-keviny ampaloha sy ampiroborobo ny fiarahamonina mivelona ao anatin'ny firindrana sy fanajana ny hafa tatatatatatatata dia manambara fa de lasa am'izay ny andiny voalohany ka hatrany amin'ny 7 am'izany le peuple malagasy souverain ka azakivy fa inininlao ahelony le tsao mandresy premier tour ny zareo efa vita amin'ny valim-pifidianana efa ohatran'izao ony e misy vola be zara ny etseroa de miparitaka any amin'ny WhatsApp any amin'ny tambazotra sosialy any de zao ony ny institution maro samihafa eny e manitsakitsaka lalàna ny institution a commencer par la ACC taky zany filohan'ny république ny rehetrarehetra ny institution rehetra eto amitsika fa tsy mampitaretana mepaka zany fa mampirisika anao ijoro zany satria ianao ny tompony fahefana ianao le mavranjo ianao belelikely io ianao le rovidamby io ianao le meritreritra fa mantro io ianao le lazainao fa tsy mihinan-kanina ianao lazainao fa tsisy mena ianao eny tompoko ianao ny tompony fahefana atambaro ny hery aza tsahon'ny olona fa rehefa tsahon'ny olona ianao de zao tsy te hiatrika fifidianana ianao kivy ianao tsy te hiatrika an'le izy de tsy mandeha mandatsabato ianao de mety amin'ny hafa zany izy efa manana mipaikady politika maro samihafa de matanjaka ny abstention mihoatra ny taux de participation de matanjaka raha teo ihany ko ny vato azony sasany ambony ny zavatra efa préparé ny sasany any ambadika any fantatra daholo ene zany e inona ny problème mankaratany inona ny problème jugement supplétif ino ty karapanontsy anarana angonina marobe ty ino ty resaka vary sy tsinjomora sy ny sisa aorina any ambadimbadika any fanerena be ny tanàna fanerena chef okotany chef district et consort amin'ny alàna fitaovana maro samihafa fantatra daholo zany information mandeha any ambadika any zany fa zay verina ihany ko fa misy olona tsy miasa misy olona mahalala ny information rehetra any ary manao ny ezaka rehetra amin'ny fanetanana ny vahoaka mba tsy ho tonga sy ho tafajabaka ao anatin'izany fa misy ihany ko tompona andraikitra samihafa tsy marivo salosana ka tsy ho tafiditra am'izany misy tompona andraikitra zay verina fa tsy marivo salosana ka ho tafiditra am'izany mba misy mifampiresaka amin'ny tena ihany ny tompona andraikitra maro samihafa hoe tsy ho azo am'izany zay fa hijoro amin'ny famarinana sarotra nanaovana mikimaky aty aminay zay kosa aloha de tena ampiatra n'izany famarinana fa aleo ny vérité des urnes ny andeha misy malagasy ivelan'izany resahantsika zany te hijoro an'ity tanindrazany ity ka raha itsika zany marivo salosana raha itsika zany morandairan-tsao de ho kivitsika de atanjaka ny olona zay te hiverina ny fahefana fa na inona tompoko ataon'ireo olon'ireo nangala-bato farany zezokony aza ka na ilaza izy fa andresy premier tour tsy tafaverina eo zany reo fa amafisy ny finoanao atanjao ny herinao ataovy mafy ny firaisan-kinanao isaky ny quartier hoy hijeriny amin'ny hoe rehefa tonga ny fotoana aiza daholo ny listra mitovy ve ny listra zay no vakinao sy alefa ny birao fandatsaham-bato iza daholo ny membre ny bureau de vote zay tokony atsona ny fivoriam-bepokon'olona akoatra ny délégué tendren'ny candidat andro ray ny nangatahana aminao manomboka amin'ny enina maraina azonao atao miala ny tokantranonao ary anara-maso zany fifidianana zany ataovy daholo ny fomba rehetra ahafahanao miaro amin'izany fifidianana zany fa zava-dehibe zany ny mifidy ny zava-dehibe maneho hevitra fa tsy ny akiviany olona satria manko misy olona hiverina fa masaka raha-potikevitra de mahita an'izao zava-misy zao de hoe vitan'io enao miteny an'izay mihitsy ny tadiaviny reto olona reto de rehefa miteny an'izay anao de ozy izy zareo bon tafajabaka amin'ny stratégie atsika reto fa tsisy malagasy resy amin'ny taniny zany averiko foana zany tsy misy malagasy resy amin'ny taniny ary heriny vorona ny elana fa heriny vahoaka ny firaisan-kinana zay be ny basy fa nampianarin'ny tolo atsika any zany
ny akanga maro tsy vakinam-bo ka maninona ianao matahotra, maninona ianao mikivy, maninona ianao miketraka, maninona ianao mitady ho resy tsy miady e. Isaky mivakim-paritra vondrony ny hery mifampiresaha teny zao zay le nitenenina ny tsy am'zorzia n'le fandatsaham-bato na le andro atantsaham-bato na teo fividianana fa mialoha lavitra am'izay ka avy aloha izy andany ny volana fa ny vola mety ritra ary izany tsy nandany ny vola teto ambonin'ny tany, izany tsy nampiasa ny fitaovam-piadiana maro samihafa teto ambonin'ny tany fa izany efa ran'ireny olona reny efa nampianarina antsika izany ho an'ny lafin'ny tantara rehetra. E formule mitovy daholo eto ambonin'ny tany fa tsy hoe formule Madagasikara miavaka indrindra amin'ny fomba fanaovana politika. De zay ny everinao fa stratezy ianao safady averiko ihany na angalabaty faran'izay zokon'ireo tsy tafaverina eo rehefa matanjaka amin'ny firaisan-kina tsika vahoaka atombo ihany mivakim-paritra zany mifampiresaha fanetana ijorofa malagasy ianao saripady sarobidy ty Madagasikara ty ary tsy par accident na tonga anao teto dikan'izay aza manaiky lemlemeny olona ampitahoriny olona amin'ny hoe efa milamindamy io efa vita io azy daholo ny institution sy ny sisa veroy azy ny anaran'izao veroy eny le izy ary misy tsy menatra mihitsy ary vo nahazo andraikitra tamin'ny sabotsy efa tsy menatra akory miannonce candidat ho toanana nefa mpikambana ao anatin'le gouvernemanta soi-disant mitatana an'le firenena entre guillemets. Zay ny lalàna nefa tokony mba hametraka ihany minimum na neutralité politique de l'administration satria anisany mikarakara fifidianana tatana firenena minimum mahoya mafy be le izy amintsika le zava-misy ary isan'andro tsika de mahita foana karazan-javatra miseho fa matoa mijoro ny candidat mbola mampiseho firaisan-kina le fasifaly le fanambarana 3 page tsy mety kivy mamondrona hery manazava ny zava-misy matoa ny filomarika ravalomanina sy ny candidat teny amin'ny ACC omaly teny amin'ny senia azafady indrindra tompoko nanitrikitrika tamin'ny ACC ary sany voky ny trano fa coup d'état institutionnel nataonareo misy fahasahiny zany action ny anarany zany action koa natao fanambarana action fanaovana sony miaraka solidarité en candidat ho ampiasainy reny amin'ny fotoanandro fa tsy hoe zao de zao tsy tafidiny ery an-dalambe ery na hoe idin'olona ny trano de malemy le mpanohatra sy ny sisa mais non mandeha pazapa dingana isandingana ny zavatra tao fa zay efa miteny amintsika fa planin'Andriamanitra mandeha am'izao ary zay no etsonay tsy fahakiviana mihitsy ho atsika mpanaraka amin'ny fandarana aza manaiky le meny olona mihitsy de hoe tia ny zavatra andrano ka narengeva ohatran'izao hoe efa vitany io ka aza ohatran'izao malemy retsy ny sisa mandeha amin'ny fotoana ny zavadrehetra tompoko tsy azo forseny io fa apetraka ny tetikady maro samihafa ahafahana mitao de amin'izany fahombiazany zany azo ny firaisan-kina ny candidat tafajabaka ao anaty fandikan-dalàna ny ACC motera amin'izany filohan'ny repoblika teo aloha miaraka amin'izay mety mpiaradia aminy taitra ny communauté amin'izao fotoan'izao mihetsika hatramin'ny CCS de ho vakitsika amin'ny fanambaran'ny CCS azy aloha zay alefa aloha faly raha ny antsotsika hoe aiza manam-pahaizana rehetra aiza mivato nasondrotry ny tany jerevo ny fanambarana nataon'ny CCS omaly Antananarivo alefa azo faly mandeha ny fotoana lo vakitsika lizy satria tsy zany tsy hoe mandehandeha ho azy fa ny rehetra de samy mahatsapa akisaniko ela azafady faly fa lasa manao effort be masoko azoko lavitra lizy voilà fanambarana ny CCS sampana Antananarivo izay nanotanteraka fivoriam-be androany 1 septambra 2024 de manao zao fanambarana zao omaly io zany voalohany manamafy ny fitokonana fampitsarana ny asa fampianarana sy fikarohana etenivo ny université Antananarivo sy FUB pikarohana nasionaly mandra-pahafeno ny fepetra ahafahany miverina amin'ny asany mariana fa ny fahazona fahafapo
am'ireo fitakiana voafaritra nandritra ny filakevim-pirenena SSS nasionaly 27 jona 2024 no miantoka ny fiverenana ny fampianarana sy fikaroana. Faro miarahaba ny lehibe ny fitondram-panjakana voatendra ankehitriny ny SSS no sady manantena ny fandraisana andraikitra feno ho famerenakasina ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Fatelo amin'ny alaran'ny fahalalana sy fahamarinana no ilazan'ny SSS Sampanatananarivo retany len-danitra fa tany tandalana Madagasikara ary tsy maintsy ajaina sy akatoavina ny didy amandalana sy ny lalam-pandroenana. Koa manameloka tanteraka ny fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ACC izay mamela olona efa nisafidy ny anarany zom-pirenena maha-malagasy azy ka nangataka arina azy zom-pirenena vahiny mbola hirotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena eto Madagasikara. Tsy tokony hanitsakitsaka sy andika lalam-pandroenana andiny enina amby efapolo ny didy hitsivolana andininy 2 momba ny fizakana zom-pirenena malagasy ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana. Miantso an'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana izay te hijoro hiaro ny tany tandalana ary mbola tsy mahateritreritra mba hametra-pialana avy hatrany manoloana ny fanitsakitsahana deni de justice tsy ro amatany nataona mpikambana sasatsasany izay midika ho famadihana tandrazana au trahison. Miantso ny mpitandro ny filaminana tandroka haro ny vozana mba samy hiaro ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisankina-pirenena, ny vahoaka sy ny fananana fa tsy sanatry hiaro tombontsin'olom-bitsy satria samy ho tsarain'ny tantara ny tsiraray ny mitabe tsy lany mamba amin'ny anarany Branche SSS Sampanatananarivo. De veritsika ve fa tsy mba misy olona mba mandinika no avynyity firenenty any ambadika any. Mpampianatra mpikaroka mpampianatra no samy joro ano avynyity Madagasikara ty sa mamotsipotra ny zava-misy tikan'izany enao vahoaka zany tokony hatsapatena, enao mpitolona mpikatroka zany tokony hatsiaro ny amina hoe tsy irery isika, tsy irery izahay fa mbola misy olona tsy maty fanahy any ambadika any, tsy materitreritra, mbola velona ho an'ity Madagasikara ty ary samiaro an'ity Madagasikara ty. Akasitrahana ny fanambarana nataon'ny SSS Sampanatananarivo. Ary tsy ny SSS ihany, tsy ny SSS ihany fa ny solombavambahoaka Rasomanina Paul Bera ihany koa dia nanao fanambarana tao amin'ny compte Facebook ny androany mikasika zao zava-misy zao, manao randran-tarihy an'ity zava-misy ty Rosio député ny 4e arrondissement mialatsiny Andriamatoa solombavambahoaka. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara Rasomanina Paul Bera voafidy tetsy amin'ny boribory tany faefatra, zay moa zany fomba fiteny azy di Rosy. Zao ny zavatra nambarany tao anatin'ny compte FBN de bakitsika lisa kisankely falazafady kisankely fotsiny tsika zany miezaka ihany koa mba hamaky tsara ya Paul Bera Rasomanana Rosy zany tsy mino fa olom-boafidy toan'ny filohan'ny Sénat Herman Narazafy Mahefa no hanao zavatra anti-constitutionnel toy izao ary miombon-kevitra amiko ireo grands électeurs rehetra ny fidy azy, ireo mera rehetra ny fanerasera taminy, ny olom-pirenena mirororosaina no miantso ahy mantany ko manery ahy handray fitenenana da efa nisy aza ny fanambarana nataon'ny plateforme miaraka amiko teny amin'ny tsangam-bato ny général Ratsimandrava ny 1 février farany teo zay mbola tazominay mandraka ankehitriny koa miantso azy handray fitenenana hanazava sy handray ny toerana nametra ny lalam-pandroenana azy, miantso ihany koa Andramatoa Christine Razana Mahasoa, miantso ny tandroka aro ny vozona hiaro azy ireo raha sanatria misy ny teritery na tsindry hatao azy na viaiza na viaiza. Ako izy ireo hanazava izay voalaza ny lalàna mikasika ny momba ny fitantanana ny firenena ao ariny ny fametraha-pialan'ny filoha voafidy fa nongana mpanjakana no fiatson'olona tsy voafidy ka hitatana ny firenena izany. Rasomanana Paul Bera député Madagasikara voafidy indro tao amin'ny boribory tany faefatra. Coup d'état
no etsona ny olona tsy voafidy ka hitatana ny firenena izany. Zany zava-misy. Ateriko Za tsy mbola hiteny hoe zany malaza. Ateriko hatrany amin'ny arrivé ozy izy Rosy fa rehefa tonga Ny interpellé zany Rosy, manao interpellation, manazava betsaka le point azo nraisitsika teo. Député Rosy azafady indrindra, mialatsiny. Za koa moa am'le fitiavana an'le artiste am'le hirany de fa solombaboaka ny nanoratra teo io ny tompoko. Fa tsy Rosy artiste, fa solombaboaka Madagasikara, Rasmanina Paul Bera zay sonina ataony tetsy ambany. Na izy solombaboaka ny aradia amin'ny fitondrana ara de mahita fa tena tsy izy zao zavatra zao. Dika zay marobe ny anao fanamarana sy ijoro ao arinana zao adevitra zao. Ka maniny ianao no miraviravin-tanana ary voaka malagasy masy mandidy any tanao. Aza manaiky kiviny olona fa mela misy olona hoa tsy maty fanahy tsy maty eritreritra. Ary tena miantsotsika ho an'ireo kandida. Alefasy falo ala izy fa tsy mety lasa mihitsy le izy. Tonga de alefasy le 3 pages fa tsy mampanina de ataovy ngeza be eo fotsiny. De ho avy ato ahako, aksanany an'lesony. Tao anatin'ity fanambarana ity zany satria farany io, fanambarana farany io. Tena io le izy. Takon'le anina le izy fa ty manko ny saika ovakiko faly azafady le farany. Fa taratasy zany ny kandida zany zay nalefa any amin'ny présidentieny zany. De ty le izy. Et de ce fait, raha azo angezaina kely faly azafady indrindra. Fa tiako hitan'ny vahoaka fotsiny le izy de aleviazina le tonga de farany zany satria io no zava-dehibe de vakitsika eto zany vetivety kely fotsiny Zava-dehibe le firaisankina le candidat. Et de ce fait ozy izy, nous n'accordons plus aucune confiance aux membres de la haute cour constitutionnelle qui se sont fait complices de ces manœuvres, manœuvre politique, et ont validé ce coup d'état institutionnel. Izay nanaiky ny fanongana panjakana amin'ny alalan'ny andro panjakana. Avateo amin'ny teny gasy tanteraka. Zay ka izay ozy izy de tsy manaiky mihitsy ary tsy mahatoky ny mpiambanao anivon'ny ACC izay ny raitsy kombakomba nanao ny fombafomba rehetrarehetra ny manœuvre ary nampanaiky ny fanongana panjakana amin'ny andro panjakana. Izy zany candidat manosiny omaly Marc Ravalomanina président national team, Rajonary Mampianina Hery, Robella Yary azafady indrindra tompoko président ny RB, sy tendrandrena solony aiko ny solotena ny MMM de misy PO eo, ny solotena ny antoko tsara tafina zay manana candidat izy, ny coordonnatrice nationale manosiny izany, ny solotena ny candidata Ina Razafonjela lehibe an'ny antoko firaisakina ty tandrazana, ny candidat Roland Ratsiraka. Zay tsika 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Valo aloha zany no tao anatin'ity. Candidat valo zany no manambatra amin'ny feoany. Amin'ny 340 Aza amikotina tsony zany le ray aloha. Fa iny le tsy manaja lalàna. Mingakotina tsony. Zay mbola mandeha ny adevitra ny ambadika any. Misy candidat nanosiny niaraka tamin-dranomo tamin'ny voalohany zany fa efa tsy voaray. Na ny sitaka mihitsy le candidat zany moa zany de efa tsy tafiditra ato ny candidat Golamalimasy. Fa mbola mandeha ny adevitra any ambadika any. Ny anambarana ny hery. Dikan'izay zany, mahatsapa an'izao zava-misy zao ny intellectuel mipampianatra mpikaroka mpampianatra. Ny déni de justice, ny fanitsahan-dalàna, ary famadihana tanindrazana. Ary tsy anaiky mihitsy ny tsy malagasy ny hitondra nyty Madagasikara ity. Mahatsapa an'izany ihany koa solombaboaka Madagasikara Rasmanina Paul Bera. Ary ny fivondrona ny candidat rehetra. Mitondra fanantenana ny fanohizana ny tolona zany amin'ny dingana maro samihafa fa tsy mitondra fahakiviana. Endriky ny action daholo reny rehetrarehetra reny. Fifanankalozan-kevitra, fifandresen-dahatra, fifampizarana vaovao maro samihafa. Satria ny atao hoe action de tsy hoe ndeha hidiny etsy amin'ny lalana etsy, fa action daholo ny requête, action koa ny fanambarana,
action ihany ko ny fandehanana am resaka mivatana am tompona ndraikitra mikasika ny fividianana tany am seni ny ACC ary nambarany presse internationale izy androany ny RFI sy ny rehetrarehetra io maraina io didrangilo mihitsy didrangilo tena tsy milamy Madagasikara ka io le hoe de miantso zay ny sesesa nitandrokaro ny vozona miantso ny rosy nitandrokaro ny vozona miantso ny rehetra am'izao fotoana izao action nataon'ny FFK mamin'ny anjara tandrify maha autorité morale azy de verinao fa tsy miasa ve ny force politique rehetra mba miteny am zava-misy eto Madagasikara eny mety maiky tsika fa izay ihany zao sy ny sisa fa move anao miantso an'izany rehefa mba misy fihetsoana koa de mba tonga manohana sy manatrika andreny fihetsoana reny apetraka koa ny fanontaniana nefa na izanynaty zany de hoy aho hoe aza manapaky ny vina aza kivy ry vahoaka aza kivy ary aza mainky anday rantsaosiny ny fanatsatsoana asehoy am sehatra rehetrarehetra ny asanao sy ny ezaka ataonao ho fiarovana ty Madagasikara ty vita ny ray aman-drenitsika ve tsy ho vitatsika hiaro am Madagasikara vitatsika zany androtsika ny alany rajoelona teo amin'ny fanjakanako tsy androtsika ny fanambarana ny firaisankinatsika hisakana an'izany fikasany iveriny eo indray nangalatra farany zezoko noho ia tsy tafaveriny ao rehefa matanjaka ny firaisankinatsika de sorana ny ezaka rehetrarehetra na ataoniza na any amin'ny sehatraiza na any amin'ny sehatraiza tir croisé attaque combiné révolution électorale be da be ny fomba etsona azy marina fa nampahatraintsika nampitahoronytsika ny setrasetraintsika fa zao mahafantatra tsika fa misy zavatra tsy azo endahana amitsika de nyzosy ny fahafahatsika de mila manambatra an'izay eo anatin'ny firaisankintsika ka zay le tiako tenenina resao ny ao akaikinao tsy ho kivy ary tsy hainakivy ny hafa mba azotsika mandresy sy mahomby am'izao tolona atrehantsika zao rinarabe mananjara ka teto moa zany sotrano aloha io sotro kely le rano aloha ka zavatra zavaitsika manko ka ity lay fanambarana farany zany ataon'ny collectif ny candidat ty tena goavana akoatran'ny nambaran'ny CSS goavana koa iny akoatran'ny nambaran'ny député Rosy nambaran'ny député Rosy aloha hatram'izay de hoe ny fanaterana ny rajoelona hatrany amin'ny arrivé no fanarahana ary matoy zany namoaka antony fanambarantony efa tsy otsony zany le fanarahana efa vita ny arrivé tonga any amin'ny arrivé iandrajoelona efa nametrapelana dia nanao an'iny fanambarana iny zany Rosy fa ry ato am'le hoe collectif ny candidat de nametraka mazava tsara izy ireo candidat zany nanao siny hoe tsy mahatoky intsony ny fitsarana avy momba lalam-panorenana satria maninona satria miraitso kombakomba sy mivalide zany hoe manaiky ny coup d'état institutionnel tena goavana zany ary tena hoe fanehoan-kevitra tonga dia mahitsy ahoana ny fandraisan'ny vahoaka malagasy an'izany fandraisan'ny vahoaka malagasy an'izany aloha de ny hoe isorana be deaibe ireo collectif ny candidat satria voamaly iny zany no navoakany voamaly ary am'ireo collectif ny candidat reo tompoko dia tsy atory voanjodiny reo satria manja miteny misy miteny mba iza koa reo mba iza koa amin'ny ahoana misy ancien président misy efa nirotsaka ho fidina ho président ny république ao misy olona manana ny maizy azy am'ireo collectif ny candidat zany hoe tsy olon'olom-pona no manoratra ny tony ary tsy atory voanjodina amin'ny resaka hoe raharaham-panjakana tsy atory voanjodina am'izany raha resaka hoe tontolo-pifidianana zany raha resaka hoe andraikitra na androm-panjakana zany raha resaka hoe fisarahana fahefana izany de tsotra ny fandehany zao zany araka ny tena namina fanito eo tratra ny tira croisé ireo manao belo iza moa zany manao belo zany ny ekipan'ny Andry Rajoelina zany zay frantsay ka ny olona tsy hipetrapetraka fotsiny am'izao satria
ho an'ireo mpifaninana zany ho an'ireo kandida ahoana moa zany no anekeny zavatra misy coup d'état institutionnel alefa ny fifidianana tsy misy matahotra fifidianana mihitsy eto zay aloha de apetrapetraka tsara ohatran'ny mpanohana ny président Marc Ravalomanana zao ny KMMR comité manohana Marc Ravalomanana efa paritaka manerana nosy fahavononana ny dikan'izany ohatran'ny tany aloatra mangotra ao vao eny teo nalefan'ry tontoraex maro ny tany ny bro politika efa natafapetraka tsara mihitsy ary efa tena ao anatin'ny fahavononana raha resaka fifidianan'zany tsisy matahotra an'izany fa itony ataon'ny ina moa hoe hitsikitsika tokony ivavahana indray no mipoka ny vatotra koa zay ny fitenenan'ny tolo malagasy tsy mahatoky intsony ny fitsarana momba lalam-pandrena zay mitsokombakomba sa mivalide mpanaiky ny fanonganam-panjakana anatina androm-panjakana coup d'état institutionnel zany ny zava-misy zany atsy nefa mbola mitrifana ihany ka zay zany no atsika vahoaka malagasy tsotra le izy ny amin'ny hoe tsika manana mpitarika manana ray aman-dreny manana olona mendrika sy tena hoe manana ny maizy azy amin'ity fiatrehana ny raharam-pirenena ity tsy nanaonao foana akory ireo kolektifan'ny kandida reo ary le zava-misy iraisana de ny hoe potika ny firenena ahoana no ijerena fotsiny ny firenena izay potika na hoe firenena izay potehana asaviritaka mihitsy an'le izy ny mampiray an'ireo de ny fitiavan-tanyrazana ny mampiray an'ireo reo kolektifa ny kandida reo dia ny hoe fahasarotam-piaro manoloana izany atao hoe Madagasikara izany indrindra ny vahoaka izay ao anatiny ka itony zany tony ny fanapakevitony tony ny fanaovana fanambarany tony de fa tena midika avy hatrany no fandraisana ndraikitra tsy fipetrapetrahana fotsiny teo mantsika nameraka le inona zany tokony atao tsy afaka jerena fotsiny am'izao de iny vomaly iny androantsika 20 septambra vomaly ny 1 septambra de nilaza ny kolektifa na kandida fa tsy mahatoky itsony ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrena io anefa no androm-panjakana miantoka na hoe gardien ny lalam-panorenana ary ny NCSS ndray hoe mangataka ny mpikambana zay ao anatin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana zay tsy materitreritra zay moa le lazainy teo zay tsy materitreritra ma ametra-pialana ray aman-dreny koa zany olona manam-pahaizana sasatsasa satria zao mantsy natonga an'io andraso zao no natonga an'io nisy mpikambana atao anatin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tsy nanaiky ny filatsahany Andry-Rajoelina tsy hoe le tonga de le anina zany na vaovao zany miparitaka niarana ianao zany daholo fa le izy moa zany de hoe nekena le izy ka nekena ny filatsahany Andry-Rajoelina zany anisa miteraka problema eto amin'ity firenen'ity daholo zany rehetrarehetra zany ary zany no efa netsona foana hatram'izay tsy adala akory ndray mandray mpiangonana eo anivon'ny FFKM miteny foana efa hatram'izay hoe tena ilaina le fampiresana fa ny ekipany Andry-Rajoelina moa tsy miraraha zany fa ny aza miteny hoe zary zao afo masika mihitsy ako amin'ny propagandiko zaoko resaka zany anazy any zany samy afaka miteny zay teny io fa nitan'ny olona aloha zao de ny hoe misy coup d'état institutionnel eto Madagasikara de ny ataon'ireo ihany zany no manetsika amin'ny masony zao tontolo zao hitodika aty amintsika ny masovoan'ny Amerikanina zao efa niteny izy moa zany amin'ny terme diplomatika de hoe tena ny Amerikanina eo ihany fa arian'ny faraparany ery izy miteny foana naverindray ny lesony raha hiatrika fifidianana zany mangarara zao ny demokrasia miverina foana ny lesony tena akalalana tsara zao ty ary mbola ty alohan'ny fifidianana ny androm-panjakana izay hoe
mpamoaka ny didy mpamoaka ny valim-pifidianana amin'ny fomba ofisialy no tsy atokisana kandida intsony satria lazay nireo kandida zany ny collectif ny kandida fa miraitsy kombakomba sa mivalide mampanaiky ny coup d'état institutionnel satria ninninona zany resana de nisy coup d'état institutionnel fanongana mpanjakana ao anatina ionify ny androm-panjakana teto Madagasikara tsy vitany hoe fanazavana tsotsotra fotsiny ery ananiny ery fa firenena ny resaketo vahoaka malagasy no resaketo ka matoa manao toy vakana tompoko ny fanambarana de misy dikan'izay mety efa ny vahoaka malagasy ihany ko zany rehetrarehetra zany hoe vahoaka malagasy jereo ny firenenao jereo aza manaiky fotsiny hoe marivo salosana de borsiny sasany andefasan'ny olona zao information mampandemy-tsaina misy fandeme-tsaina am'izao tandremo ka zay manko ny tandremo tsara ndahoary zay tsy manapaka ny teny rina fa zay mihitsy ny etsotsika rina hoe aza manaiky anday raha mifandeme-tsaina sy ny tsao fa zay ny tadiavonreto amina resaka communication olona efa valaka olona nampahatra vahoaka tsy nahavita nanao an'le velirano tsy nahavita nanao an'le projet IEM nametraka an'ireo grand projet rehetra tsy nahavita nampiakatra an'le taux de croissance à Madagascar tsy nahavita nampidina akory an'le taux de pauvreté le taux d'inflation olona zatra nanao scandale atao anatina gouvernement ansesy inenina sa indimy nanova gouvernement rino zao ny namany kadrain'ny olona ny Londres zao ny namany mitondra fahafahambaraka Madagasikara fahafahambaraka mihitsy nampitotonga na vidiny lavany misaotra anareo mananara manao tsetra son'ny rano vongo ny antso voaraiko ny afatra ataovy tsara mafiorona fijoroana sika tsy matahotra ny tadiavina tarak'izany koa nareo any Ambanja sy Sambava sy Antala tsara de tsara le fivondronanareo any miariary mitotongana zany veny nataon'reto olo reto de mbola ilaza fa tian'ny vahoaka mambahoaka ho tafaverina eo tsisy an'izany kizony stratezika ka zay hoa stratégie entina namokon-dola izy stratégie satria mieritreritra fa mamy le fahefana Zay indrindra. tsy zay inge ho aly izy fahendrena natao hoe fanaovana politika fa tsy mokon-doha fahendrena natao hoe politika ary mitsinjo ny firenena ny atao hoe firenena de vahoaka sy tanindrazana raha mbola tsy mahay manavaka an'izay ianao za mieritreritra miresaka an'izany ary tsy stratézy koa ianao hoe asa marika ary tsy hainaoko ahoana ianao no stratézy zay mihitsy asa marika ary tsy hainaoko 10 000 50 000 nefa stratégie makaiza moa zany tantara raha tsy hainao hina moa le stratézy resahana hoe stratégie politique aza mitady qualification sy qualité an'olona ho am'izany Kobelsa nanana an'izany rangaha tamin'ny andro Hitler ministre de la propagande tovitovy azy any Kobelsa zany solo aloha be volombava de ndao ndray tadiavo momba an'izay raha ohatra ka tsy hainareo hoe izy zany fa misy olona manana an'izany tena tetikady fomba fanaovana politika amin'ny fomba fanaovana politika tena mazava sy correcta fa tsy hoe zay te hitazona fanjakana ka apetratsika ny stratégie rehetrarehetra de manitsakitsaka lalam-pandrenana manitsakitsaka lalàna nefa ohatrohatro zao no atao hoe prestation de serment tsy akatoavina akory fa mipiriny zay fantsahana lalam-pandrenana zay ninge nijoroan'ny olona rehetrarehetra am'izao tao zao ary maro zao no miteny any akasitrahako manokana fa neo-kevitry ny sombam-boaka teo aloha ary notody akasitrahako manokana ihany koa fa neo-kevitry ry zafy-movasely am'izao zava-misy zao raradraraka mihitsy akasitrahana fa neo-kevitry ny sombam-boaka Brunel ary zavitsy andreo nga io mijanona tsony miraradraraka mihitsy izy any ambadika any tsy maintsy mandeha aloha le solidarité mandeha le fanamelohana samihafa mandeha le entim-pijoroana samihafa amina secteur rehetrarehetra satria tsy mora miady amin'ny olona limpahefana mievitevitra izy fa manam-bola de vola no hitazomana fahefana zafady fa samby nanao an'io teo daholo rangaha na tany Amerika na tany Frantsa na tany Londres na tany Roumanie nefa lany Nicolas Ceausescu Abdelaziz Bouteflika natanjaka fa inona nefa rany
seza tosika alaina ny tanana manosony tsy mahita kory fafanany ranonivy Abdelaziz Bouteflika tany Algérie tany Algérie taizany faran'ireo olona rehetrarehetra zio ka tsy mafy be satria manambola satria manana zao azo ahetsika azafady tsika manana an'Andriamanitra de manana vahoaka zay ihany ny zavatra antenaitsika ary zavatra itokisatsika de mandeha amin'ny fahamarinany ny adevitra zay nge ny zavatra ataotsika am'izao fotoana zao hoe ary ijorotsika ny fahamarinany ny adevitra zay ataotsika de veriny-tsika rina am'le filohan'ny antenimeran-doolona verenatsika foana manko satria tato anatin'ny fantaratsika tsika de nanazava an'io hoe tena mavozy fahefana le ranga de nazavaitsika ny article 46 ny article 52 de hitondra atsika fanazavana misimisy kokoa zany le izy fa nalefa nyrina teo na velondrina nalefa teo zany le hoe fanazavana nataony le filohan'ny antenimeran-doolona tany amin'ny fahitalavitra tany la réunion hoe izany ny androan'ny toeran'ny filoham-panjakana vonjimaika raha toka candidat ny filohan'ny republika tsy misy de tena hoe zava-dehibe raisina am'izany akoatra ny fambandehanandrara-panjakana fotsiny efa nyvonina ny andray zany le olona ary iny preuve ngeza be iny efa nyvonina ny andray izy ary malala ny andraikiny izy ka naninona le filohan'ny republika no ny teny hoe efa nyresaka tamiko izy de tsy vitany sarotra be nge zany hoe mitarika conseil des ministres ny prime ministre teo efa vonina rehefa zatra n'zany fa ngaho a le izy revirevinao fotsiny hoe zay ny fomba fahitanao azy de dikanao le lalàna tsia aiza efa vonina le PS présidentiel fa aiza amin'ny lalam-pandrenina no miteny hoe rehefa sarotra ny fitarihana ny conseil des ministres ary le prime ministre efa zatra nitarika an'izany ao de aleo ho an'le prime ministre le izy zay ve le stratégie tianao resahana ka hanitsahana ny lalàna tsy stratégie ianao tsisy milaza an'izany eo anaty lalam-pandrenina tsy milaza an'izany eo vakitsika teto rinona ny andininy fahinina amby efapolo tsika inge hoa tsy miteniteny foana tsika io tsy miteniteny foana fa mazava be ny ato c'est moi ozy ny filohan'ny republika perinasa andiny fahinina amby efapolo na malilo ary ny sofinareo avetsika foana zany fa zay ny fototry ny lalàna ary zay le ady idivana no mandeha am'izao fotoana zao raha mandeha nge le ady akoatra ny naturalisation resahantsika rehefa aveo tondratsika vidéo ny filohan'ny republika perinasa zany hoe andalana faharoa anatin'ny andiny fahinina amby efapolo de miresaka ohatran'izao ny filohan'ny republika perinasa zay milatsaka ho vidiny amin'ny fifidianana ho filohan'ny republika de mametra am-pialana amin'ny toerany 10 andro alohan'ny anatanterahana fifidianana filohan'ny republika amin'io antony zavatra io ny filohan'ny antenimeran-doolona no misahana ny anjara raharaha amin'ny filohan'ny republika andavanandro mandra-panolorana ny fahefana amin'ny filovavao de toy izany alinéa 3 raha toy ny filohan'ny antenimeran-doolona ka milatsaka ho fidiana ihany ko afa mihitsy zany dia iarahany gouvernement tamsahana ny filoham-panjakana ka le filohan'ny antenimeran-doolona nga nyrotsaka ho fidiana tsy nirotsaka ho fidiana izy ity zany miantra anatin'le adevitra satria le filohan'ny republika perinasa de nirotsaka ho fidiana dikan'izay mazava ny alinéa 3 renonciation mazava le alinéa 2 plutôt e ny filohan'ny antenimeran-doolona misahana ny anjara raharaha ny filohan'ny republika andavanandro mandra-panolorana ny fahefana ny filovavao mazava ngety ato izy mazava tsara dans le cas où le président du Sénat lui-même se porte candidat les fonctions de chef de l'État sont exercées par le gouvernement collégialement raha to ato amin'ny article 52 de zao ny resahana mazava tsara ty aoriny fametra-pialana fantaozany fahefana na amin'ny endriny na inona na inona fahafatesana ny tsy fahafahana miasa tanteraka na ny fanonganana mambra ny fahabanga-toerany ny filohan'ny republika dia ho zany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fototra tsy any ny adevitra fa constaté zany iny zay zany le izy constaté ny ACC de par suite na démission zany nataony le filohan'ny republika
fa zao ny resahana raha vo hita fototra ny fahabangateora amin'ny filohan'ny repoblika de ny filohan'ny antenimerandolona ny misahana ny asan'ny filohampanjakana zany hoe de la constatation izy izy de la constatation azafady indrindra de la vacance de la présidence les fonctions du chef de l'état sont exercées par le président du sénat io aloha zany mbola mazava fa zao raha misy tsy fahafahana miantso raha misy tsy fahafahana miasa manjony filohan'ny antenimerandolona hita fototry ny fitsarana avy malalam-panolena dia raha ny gouvernemanta manontolo misahana ny asan'ny filoham-panjakana zao ny ambara momba izany en cas d'empêchement du président du Sénat constaté par la ACC en cas d'empêchement fa nga nisy empêchement nga nisy empêchement rina tsy senge dikan'izany tsy ty article ka 52 ty ny miatra satria tsisy empêchement fa ny article 46 ny miasa ka le olona raha mbola mirijarija mandehandeha anko tsisy fanonganana azy nge tao amin'ny antenimerandolona e mbola perinasy izy tao amin'ny antenimerandolona aperinasy izy fa maninona izy ny tsanandray an'le fahefana obligation io ambarany lalam-panorenana obligation article 46 fa maninona ny tsanandray an'le fahefana ny lalam-panorenana manery azy andray an'le fahefana lalam-panorenana ny famatorany vahoaka satria zany ny satafototry irenany repoblika satria misy manana stratégie ao zay mivaliny stratégie stratégie de hoe tsy moraneza mitarika conseil aza manao interprétation hafa ivelan'ny lalàna fa tsy ny solomasinao nitondrana an'ity fa ny solomaso mazava ambarany lalàna de hoy izy le filohan'ny ACC hoe karaha izy kosa raha veny tsy mazoto de atao inona fa nga ohatr' zany io raha mipiasanao ao trano izy de mila mametra-pialana tsy ho président sénat zany izy hatram'izao izy mbola tsy nametraka hatram'izao sady tsy manazava sady tsy manazava marina ne ny tenin'ny rosy hoe mila manazava article 46 ny adevitra eto fa tsy 52 izy tsy manazava fa taratasiny nalevany de vita raha empêchement zany tena azo edikevitra zany na temporaire na définitif fa mila azavainy zany ka tsisy empêchement tao ka le olona mandeha mirijarijanko le olona mametraka fehezam-boninkazo le olona mbola mazava ry any antenina réunion misy zany mandray an'le fahefana tampikeo ora vitsivitsy tsy afaka mandray renonciation tsy afaka mandray an'le fahefana dikan'izay nisy adevitra tany ambadika tany de apetraka amin'ny fanontaniana tsindry sa tena noho ny anton-javatra samihafa mihoatra n'izay tsy nieritriretina de ahoana ny olona zay tsy olom-boafidy olona efa tsy crédible sy légitime meonatry ny antenimeram-pirenena zay nomeny voaka fahefana tamin'ny alalan'ny motion de censure olona efa be caserole amin'ny scandale samihafa ny adevitra teto amin'ny firenena scandale ety scandale roy scandale zao tsy nahabata fanjakana ary tsy nahavoaka résultat positif fa miabo an'le fitondram-panjakana tao anatin'izay 5 taona izay no mitatana an'le firenena am'izao fotoana zao fa naninona koa rivo rakototsy vao navita tsara tamin'ny andro nanao an'le hoe zay indrindra satria ny olona manaraka ny lalàna tsara fampiaran-dalàna anie zany e fa nahoany tiany tsy manao zay indrindra le izy fampiaran-dalàna zany rivo rakoto vao navita tsara ny andraikiny ka zay ny antony mahatonga atsika zany miresaka am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe tsy tongatonga ho azy io tsy azo everina fa adevitra tsotsotra mandeha am'izao fotsiny ny amin'ny hoe tsy handray azy mifilohan'ny antenimerandolona fa na izy ara de enjehany ty lalam-panoreniny ty ho tsy nahavita sy tsy nahefa ny andraikiny zay obligation tokony napetraka tamin'izany ny vahoaka malagasy no masy mandidy de nanambara fa onao ny vahoaka malagasy anie le lalam-panoreniny dikan'izay zany laviny zany le andraikitra nomeny vahoaka malagasy azy tamin'ny alalany ty lalam-panorenany ty ka na izy ara zany tokony ahongana amin'ny toerany na izy mandeha miverina indray manolotra ny amin'le vonina andray fahefako ary ny ACC zay nisingiziny collectif en candidat hoe validehana zay le coup d'état institutionnel satria io le tsy azo ivalozana fa rehefa dinihana zany le izy am'izao fotoan'izao misy dia tanan'olona ao de mampanaiky amin'ny alalan'le motera ny ACC ny androm-panjakana hanao an'izao zavatra fantsahan-dalàna rehetra tsy mety zany
tsy mety zany zay nge le tenentsika foana tratratratra itsika ny atsika lalàna ihany tsy mila manao interprétation rina mialatsy indrindra tsy mila manao interprétation hoe mafy ange zany conseil des ministres sy fanga ianao rery samba ny tatana fanjakana naninona vitany rehetra nanao conseil des ministres rivo rakoto vao nanao conseil des ministres tamin'izy président chef d'état par intérim manavita kinona problème izy nefa zatra niaraka tamiko tao fa nga le zatra niaraka taminao na hoe zatra rara tsy zany resan'ny texte durant l'exercice de l'ex io ho an'ny PS koa resantsika an'izany misy lasité politika ihany zany a mamototra tampoka ianao misy fahalemeny zany a misy tsy fandraisana ndraikitra zany a de ahoana zany zay zany manazavany hoe ty ACC am'izao fotoany ty ane ka efa mibedesy ny vondrona européenne satria efa hitan'ny olona efa hitan'ny olona le fomba fiasa de matoa ny raisam-pirenena efa mibedy a efa mibedy hoe ACC ahoany ty fomba fiasanareo ty mbola tsy tonga ty amin'izao fotoan'izao le izy fa efa ataontsika hoe efa fotoana lasalasa ihany tany aloha tany de no bedesiny vondrona européenne ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana somary miverina kely am'izay mantsika satria mandinika an'ity zavatra ty hoe ay zany a matoa ny vondrona européenne efa mibedy sy mampatsiahy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia efa tsinjon'ny olona le fomba fiasa dikan'izany azagakitsika rampotra zao zavatra zao taorianan'iny moa de averina fa hoe nanao conférence de presse zany teo anivon'ny ACC de hoe aza midikiditra amin'ny raharaham-pirenenay firenena manana ny fiandrianany Madagasikara manana ny souveraineté antyo maninona no any velany no midikiditra amin'ny aty amin'ny raharaham-pirenenay aty fa nga firenenao mahazo vola sy fanampiana raha tsy ajainao ny lesona fa nga firenenao afaka miara-miasa am'izao tontolo zao ary ianao tsy mahavita tena aloha hatreto raha ohatra ianao ka tsy manaja an'izay a ny fanarahana fanajana ny fitsarahany fahefana fanajana ny hoe fanjakana tsara tatana ny état de droit sensisa neutralité rehefa misy ny fifidianana tahaka an'izao tsy momba ny atsy tsy momba ny ry tsisy voaja zany eto Madagasikara tsy misy voaja fa tena le mifanohatra amin'ny lalam-panorenana ny mifanohatra amin'ny hoe lesona amin'ny hoe ny fanarahana amin'ny vahoaka malagasy sy ny fanarahana amin'ny anyvelany no atao le mifanohatra mihitsy de tsotsorona ohatran'izany de ataony interprétation sy ny sisa io lalam-panorenana io tsy azo anaovana interprétation zany ingara zafy mahefa zany filohan'ny Sénat de mila manazava hoy ny député Rosy mila manazava hoe ahoana fa izy tsy manazava taratasiny nalevany tany dikan'izay coup d'état institutionnel de misy koa ny zavatra anti constitution zany ny ainan'ny malagasy am'izao fotoan'izao zany no ampiainana an'le vahoaka malagasy zany no ampiainana tsy mety zany rehefa tsy mety de tsy mety fa tsy han'olo tokana akory ty malagasy ty tsy ty firenena malagasy ty ary tsy piasan'ny olo tokana akory na piasana olona vitsivitsy akory ny malagasy ka hoe mandeha fotsiny baiko hoe ataovy ty de manao hoe ataovy ty aza atao zao tonga de baiko midina fotsiny fa nga izy ty any Korea avaratra nefa raha n'izy ty zany de lasa dynastie zay zany nefa raha nety Madagasikara ary raha mbola mitohy zany zao zany hoe fantsana lalam-panorenanazy hoe manao zay tiana atao zao a de mankany amin'ny resaka dynastie ty ny namana faniry a satria nahita tsirony de ty a de mandimby an'iny zao no tiana atao de mametraka ny dimbiny zany natao hoe dynastie ka tina-petraka de ny hoe mila mailo moa zany efa nytenenina foana fa hoe ny tena mila mijoro sy manamafy ny firaisankina ny malagasy am'izao fotoan'izao manoloana ny raharaha mitranga ny any ivelanao efa mitodika aty Madagasikara daholo ny mason'ny mpanara-baovao
fa inona indray zany any orory tany Marakesy tany Maroka zao no nresahan'ny vaovao tamin'ny sabotsy alina iny de tany aloha fa nanomboka andro amin'ny maraina Madagasikara fa inona indray zany amin'ny Madagasikara coup d'état institutionnel misy candidat maro tsy manaiky intsony tsy manaiky ny hoe izany hoe tsy kombakomba izany tsy kombakomba tena hoe fanampitehana firenena zany resahan'ny olona any manerana zao tontolo zao io anga azo konokononana zany ka io moa zany de hoe tena zay tompona ndraikitra tsirairay zany na iza dia tonga an'le fiteny hoe miassume zay fanapaha-kevitra nraisiny ary ipetraka tantara eto amin'ny firenena ndondray ary namana faniry anka itsika zany a miezaka foana mampafantatra amin'ny vahoaka ny zava-misy amin'ny fitondrana n'le raharam-pirenena zany mba tsy hanjaka lay paipaikady politika zay ifahana fahefana tsika tena tsy nieritreritra mihitsy hoe ohatran'izao ny farany te Madagasikara ty tena tsy nieritreritra amin'izany misy ntsika na de fatapatatsika raha hoe iza le olona le mitantana firenena amin'izao fotoana zao de zay le nitenenitsika hoe verimaina fotsiny raha latsaka sy ny ainana foy ho an'ny razambe teo aloha ka raha ohatra tsika mbola mieritreritra hoe tsy zany ny tolona nataon'ireo razambe tsika reo raha aman-drenitsika ireo niarovana ty Madagasikara ty mba tsy eo ampelantanany vahiny de mbola ijoroantsika zany amin'izao fotoana zao dia zay ny aza andairany tsao sy ny fahakiviana fa horeny tsara ny finoana de ataovy matanjaka amin'ny firaisan-kinatsika ty zavatra alefanay aminareo ty de zao tahaka izao ny fomba ahazona an'le naturalisation any Frantsa vidéo mihitsy izy ty tahaka izao zany ireo fepetra maro samihafa ahazona izany naturalisation zany de manasatsika zany hieno izany fepetra izany araka ity vidéo ity mba hahatonga atsika ihany koa zany mahazo ny fivoamba-vao hoe inona mahatonga atsika tsy manaiky ny hoe tsy malagasy itsony no mitantana an'le Madagasikara satria manaiky ny sotoavana sy ny lalàna mampitsipika fototra io renany zany fanjakana frantsay zany ny olona nandray izany naturalisation zany dao arafaly Naturalisation, les conditions à remplir. Bonjour à toutes et à tous. La naturalisation désigne l'acquisition de la nationalité française via un décret de l'autorité publique par un étranger qui en a fait la demande. Nous allons voir à travers une série de vidéos les conditions à remplir, les démarches à effectuer, mais également comment bien se préparer afin de mettre toutes les chances de son côté pour acquérir la nationalité française par naturalisation. Nous allons tout de suite commencer par les conditions à remplir qui sont au nombre de 7. Première condition, vous devez tout d'abord être majeur pour faire la demande. Toutefois, si vous avez des enfants mineurs étrangers, et si vous pouvez justifier qu'ils ont résidé en France avec vous durant les 5 années précédant le dépôt de la demande, vous pouvez demander la naturalisation pour eux aussi, suivant l'article 21-22 du Code civil. Deuxième condition, vous devez résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation et justifier d'une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de votre demande. Attention, la notion de résidence est plus large que la notion habituelle de domicile. Elle implique que vous devez avoir en France le centre de vos intérêts matériels, notamment professionnels, et de vos liens familiaux. Si vous résidez en France, mais que votre époux, votre épouse et ou vos enfants résident à l'étranger, la nationalité française pourrait être refusée. Suivant l'article 21-18 du Code civil, la durée de résidence habituelle en France est réduite à 2 ans dans les cas suivants. Si vous avez accompli avec succès 2 années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français, si vous avez rendu ou pouvez rendre par vos capacités et vos talents des services importants à la France, si vous présentez un parcours exceptionnel d'intégration
activités ou actions accomplies dans les domaines civiques, scientifiques, économiques, culturels ou sportifs. Enfin, vous n'êtes pas soumise à la condition de résidence habituelle de 5 ans si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes. Avoir obtenu le statut de réfugié en France, voir article 2119.7 du Code civil. Avoir accompli des services militaires dans l'armée française, voir article 2119.4 du Code civil. Avoir le français comme langue maternelle ou avoir suivi une scolarisation d'au moins 5 ans dans un établissement enseignant en langue française, dans un État dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, voir article 2120 du Code civil. Avoir rendu des services exceptionnels à la France. Dans ce cas, le décret de naturalisation intervient après avis du Conseil d'État sur rapport motivé du ministre compétent. Troisième condition, vous devez disposer d'un titre de séjour au moment du dépôt de votre demande. Vous n'êtes pas soumise à cette condition si vous êtes ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse. Attention, les périodes passées en séjour irrégulier ne peuvent pas être considérées comme un critère conduisant à refuser systématiquement la naturalisation. Cependant, vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. Quatrième condition, vous devez être inséré professionnellement. L'insertion professionnelle constitue une condition essentielle de l'assimilation et de l'intégration en France. Toutefois, elle est appréciée sur l'ensemble de la carrière professionnelle et pas uniquement sur votre situation précise au moment de votre demande. La nature du contrat de travail, CDD, contrat d'intérim, ne constitue pas un obstacle en soi dès lors que l'activité permet de disposer de ressources suffisantes et stables. Cinquième condition, vous devez être assimilé à la communauté française, notamment par une connaissance orale suffisante de la langue française et une adhésion aux valeurs de la République. Connaissance de la langue française, selon votre condition sociale, niveau d'études, ressources, etc., vous devez connaître suffisamment la langue française en produisant un diplôme ou une attestation délivrée par un organisme de formation au français langue d'intégration. Exemple, le TCF-ANF. Sont dispensés de produire cette attestation les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique dont le niveau de connaissance de la langue française est apprécié lors de l'entretien d'assimilation. Enfin, la condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés statutaires et apatrides en séjour habituel et régulier depuis au moins 15 ans en France et âgés de plus de 70 ans. Adhésion aux valeurs de la République, un livret du citoyen est remis aux personnes qui souhaitent acquérir la nationalité française pour les aider à découvrir les connaissances nécessaires à leur naturalisation. Voir lien sous la vidéo. Vous devez justifier de votre assimilation à la communauté française, notamment par l'adhésion aux principes et valeurs essentielles de la République, par une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société française telles qu'elles sont présentées dans le livret du citoyen. Cette assimilation est vérifiée lors d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture ou du consulat. À l'issue du contrôle de votre assimilation, vous devez signer la charte des droits et devoirs du citoyen français. Voir lien sous la vidéo. Sixième condition, vous devez être de bonne vie et mœurs, ne pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations empêchant l'acquisition de la nationalité française. La condition de bonne vie et mœurs donne lieu à une enquête préfectorale qui porte notamment sur votre comportement civique, manifesté par le paiement des impôts notamment. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires ou sociaux. Les condamnations pénales prononcées en France et à l'étranger sont vérifiées. Votre demande est irrecevable si vous avez été condamné pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme ou à une peine égale ou supérieure à 6 mois de prison sans sursis. Septième condition, vous devez choisir une autre nationalité. Vous devez indiquer la ou les nationalités que vous possédez déjà et, en cas de décision favorable, préciser celle que vous souhaitez conserver et celle à laquelle vous entendez renoncer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les différentes démarches à effectuer. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer les nouveautés. Vous pouvez également les suivre sur Twitter, Segara-André. ho antsika mpanaraka zany a de nalefa nay tamintsika teo ny fomba ny fepetra ahazonany zany fivadiana zopirenena frantsay na naturalisation zany amin'ny alalan'ny fanomezana ny didi-panjakana ary mivoaka ao anatin'ny gazety-panjakana frantsay zany de fepetra fito be zao no napetraka fepetra fito be zao no napetraka tena karazana taratasy tsy fakahitana no foronina
fa ny zava-dehibe ao anatin'iny de zao misy fakakevitra manokana de misy ihany koa enquête tanterahana amin'ny olona zay a maka an'izany a naturalisation zany ivadika zopinena frantsay misy fanajana ny sata sy ny sotoavina hijorony zany fanjakana frantsay zany atao ary inserena ao anatin'le boky fahazona zany dikan'izay zany tsy araka ny teniny olona aza le taratasy kely tsy le 20 centimetre fa efa nytenentsika hoe misy procédure na tonga ny 20 centimetre iny de reo fepetra fito reo tsy latsaka avokatsika teo lava be zany le fepetra hatramina carte de séjour hatramin'ny mipetraka fito taona nandohetra nandray anjara amin'ny fiainana tany frantsa fomba fampianaran-janaka maro be ny zavatra nyresahana tao anatin'indriny sy mifanajana lalana fototra iolena n'lay fanjakana frantsay ary mandray anjara amin'ny vie citoyenne sy quotidienne nylay a fanjakana frantsay ho avoakatsika ity ny sarta voakatsika tonga de izy roa tambatra faly ho fanajanany zany hoe fanjakana frantsay zany rehefa tera tamin'ny frantsay ianao de reto ny zavatra tsy maintsy ho ajainao tsy maintsy tsy hoe tokony tsy maintsy ary reto no satafototra voalohany indrindra ary andro rajoelona vao fatotro reo iny zany fomba azona le acquisition nlay naturalisation tsy ho faly le teny frantsay aloha lefa zavadinitra voilà charte des droits et devoirs du citoyen français devoir charte des droits et devoirs du citoyen français ny hitatsika zao le izy en application de l'article 21-24 du code civil io le code de nationalité mitovy an'ity antsika la présente charte ozy izy rappelle les principes et valeurs essentielles de la république énoncer les droits et devoirs du citoyen résultant ozy de la constitution ou de la loi de reto ny zavatra maro be resahany eo anatin'izay pekapekary faly vakivakitsika izy rehefa aveo de fazo satria ianao zany rehefa tera tamin'ny frantsay ianao de tsy maintsy manajany reto 14 janvier fety pirenena de avadio am'le ray mahita fotsiny loha zany tsika fa mbola ho azavaitsika lizy de aveo izy miresaka zany anatin'ny égalité liberté égalité fraternité ny droit et devoir du citoyen français reto le izy reto tsy maintsy mahalala sy mahafantatra ny reto fa tera tamin'ny frantsay ianao de andefa sombonytsika faly faraparany fotsiny voalohany sy farany ao anatin'le teny gasy fotsiny vakivakitsika aloha ataotsika lecture diagonale lizy sika sotoavina ary mariky ny repoblika frantsay ny frantsay de manaiky ny teniny ao anatin'ny fanambarana ny zon'olombelona sy ny pirenena tamin'ny 9 aogositra 7 sy ny fitsipika demokratika no lovaina tamin'ny tantarana manaja marika repoblika izy ny saina pirenena de saina telo loko manga fotsy mena la marseillaise ny hira pirenena ny teny filamatry ny repoblika de fahalalahana fitoviana firalahina ny 7 jolay fetim-pirenena marianina ny fanehoana anohatra ny repoblika ny fitenin'ny repoblika de frantsay frantsa dia repoblika tsy azo zaraina laika demokratika ary sosialy zay fotokeviny dia dia napetraky ny lalam-pandrenina tamin'ny 4 oktobra tatatatata 7 tsy azo zaraina mivahoaka nampiasa izany amin'ny alalan'ny solotena voafidy tsy azo zaraina any vahoaka mampiasa izany amin'ny alalan'ny solotena voafidy sy amin'ny alalan'ny fitsapake-bahoaka amin'ny fiandrianam-pirenena zavatsara ny azy tsy misy apahany amin'ny olona na olotsotra afaka mandray andraikitra amin'ny fampiarana azy de miresaka laika izy dingany kely faly mizara tytsika resahanao ambany eo repoblika de masy fetivina mivaja de tsy mbola mila an'ireny reny zany zavatra tsotra klasika reny ampiakaran'izay raha mitovy ny olo-pirenena frantsay de afaka miditra amin'ny asam-panjakana araka ny fahaizany izy ireo firalahina io pirenena frantsay tsirairay dia mandray anjara ny fiarovana sy ny firaisan'ny firenena zay le izy ny olo-pirenena frantsay tsirairay dia mandray anjara ny fiarovana sy ny firaisan'ny firenena firaisam-pirenena ndikan'io ny olona iray nahazo ny satany frantsay de mety ho esorina amin'ny zom-pirenena frantsay raha toka nitsoka ny adidiny amin'ny fiarovana na raha nanao fihetsika amin'ny fanohatra amin'ny tombontsoa fototra ny frantsa
samy manana adidy hitondra ny anjara blikiny amin'ny fandaniam-pirenena amin'ny alala ny fandoavana hetra sy latsakemo karate sosialy ny tsirairay tapitra olo resantsika ny rina rapitso ohatra zany nge le fifamatorany rehefa lasa frantsay ianao ka izy ary no arovanao araky ny fanontaniny napetraky ny kandida amin'ny fiandrianam-pirenena sinsisa ny an'le nahazonao tarisa ny an'le lazainao fa hoe raha anaty vainina anao tsy maintsy miaro an'le satafotsy le frantsay anao ary manaja ny lalana rehetrarehetra satria anao efa mifamatitra taminazy ary misy remizy mihitsy ny fanomezana décret misy lanonana ofisialy mihitsy lizy rina avoakatsika ndray video zao ny sombo ny fanomezana décret any olona naturalisé na mivadika ho zom-pirenena frantsay naka ohatra sika tamina préfecture ary any amin'ny préfecture ihany ko any toerana zay misy an'le olona no anaovana an'ilay etsika maro samihafa sy fangatana dao ndray faly ary Chers nouveaux concitoyens, je vous souhaite la bienvenue dans la communauté française en général, la communauté nationale, mais également dans la communauté française au Brésil, 16 000 Français inscrits au registre au Brésil, et de façon plus particulière aussi dans la communauté du consulat de São Paulo, 7500 Français. Vous vous insérez dans une nation qui a une longue histoire. Vous en devenez les héritiers. Une nation libre et démocratique, attachée aux droits de l'homme et du citoyen. lanonana tany amin'ny consulat général ny Sao Paulo zany nalefatsika iny satria misy lanonana mihitsy natao nanomezana an'le didim-panjakana ho an'ireo mivadika zom-pirenena frantsay tsy fahakalana frantsa veritsika tsara fa fanazavana hoe manino tsika manohatra ny firotsanga Andry Rajoelina zay tsy mahafeno ny fepetra am'le zom-pirenena malagasy satria efa mivadika zom-pirenena frantsay izy samy hafa zany fa so de verina ndray hoe de manao endrika fahakalana mialatsy ny tompoko fa malagasy amin'ny malagasy Madagasikara ho amin'ny malagasy hitatsika teo fa mandeha mihitsy ny hira la marseillaise de misy lanonana mihitsy ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana hoe tonga soa atao anatin'ny firenena frantsay manaja ny sofototry ny any manaja ny olo-pirenena manaja ny fepetra ara-demokratika manaja ny lalàna ato aminy ary tsy maintsy mihira fa tsy mijoro fotsiny ary nanao sonia ny taratasy ho fanajanany zany satafototra irena ny fanjakana frantsay zay ianao voatafiditra ao anatin'ilay voaka frantsay de ilaza ianao androany ianao zay tsy malagasy fa ianao no manao ny tetikady rehetra ary na hanitsaka ny lalàna aza hampanitsaka ny lalàn'ny any mpanjakana ary de atao aty ambadika zany mba hahafahana miverina sy ifehan'le fanjakana tsia hijoromy malagasy zany tompoko hijoromy malagasy zany tompoko ary zay mahazava-dehibe ny antso nataon'ny sesesy ny antso nataon'ny solomam-baoka rosary fa niokevitra ny Andriamatoa Serge Zafy-Mahaova ritody arinao solomam-baoka teo aloha sy ny sisa mijoro ny kandida maneho firaisan-kinana de atsony ianao vaoaka malagasy atsona zay tokony hiteny rehetra fa very eo am-pailantanantsika amin'ny fiandrianam-pirenena very eo am-pailantanantsika Madagasikara raha mitoy zao zany no antony mahatonga atsika manamafy firaisan-kina na zany naty zany mampiseho tsika ny fahavonona hiatrika fifidianana noho ny antony zavatra maro de tondrana fanazavana am'reto mampiseho tsika fahavononana hiatrika fifidianana saingy tsika tsy draba tsika tsy jamba ary tsika tsy mandeha jojorombona akorina ny antony mahatonga itsika hiteny amin'ny lafiny ilany ny amin'ny hoe reto fepetra reto kosa sarotra ny atokisana an'izany ACC zany de mandeha ny adevitra rehetra mahakasika izany sy misy olona tsy nahafeny fepetra ao
fa milafony ray tsika de vonina hiatrika fifidianana ama ambara ny lalam-panondrenona zany fifidianana izany satria mpanara-dalantsika de vakitsika zany ny fijoroany zany KMMR 2023 izany sy ny hevitra fototra zaray ny kandida marakaravalo manana aparitaka amitsika any amin'ny sehatra rehetra zay misy atsika rehetrarehetra any toy izao no vakiny zany komity mpanohana amin'ny marakaravalo manana 324 misy antonavatra telo sahi manarina no ny antony potika ny firenena mantra ny voaka malagasy fotoany zao hananganana indray raiso ny andraikitra miantso atsika rehetra andray andraikitra ny antony hanangana firenena vanina indray sika atomboka amin'ny fanaraha-maso ny zotra-pifidianana mantolo izany izao ataotsika izao zany fanaraha-maso ny zotra-pifidianana mantolo zany processus électoral izao hijoroantsika izao zay le hoe raiso ny andraikitra fahatelo de hoe miomana ifidy ny 9 novambra etany ny olo-pirenena rehetra ifidy ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana de mitondra fanovana lehibe zany hoe io zany ny ambara ny lalam-panondrenana ary fahefana ny mena ny vahoaka de miresaka an'izay tsika mba tsy ilazan'ny sasany hoe kanosa tsy samyatrika fifidianana izay ny mahantoko ny antoko ary zay ny tazaina mpikambana ao anatin'ny antoko ary zay ny everina fahanavotana ny firenena samyatrika fifidianana satria lany mandala filoam-pirenena lany tamin'ny doublon de mivoniny tsika ary samanarina andray andraikitra ary voniny ifidy amin'ny 9 novambra fa tsika koa nefa araky ny ambarany ty faharoa ty de hoe atomboka amin'ny fanaraha-maso ny zotra-pifidianana manontolo izany falaisana andraikitra zany zao ataotsika izao ka fatatsika fa manao tsinitsinina ny ACC fatatsika fa tsy mazavazava ny ataony seny fatatsika fa misy rafim-panjakana te hanao ampimamba ary te hanodina ny lalao ara-pifidianana ho an'ny dola makota de mijoro am'izany tsika zay le endriky ny fomba fanaovana politika correcta hijoroantsika ary ampitaina ny afatra makany avoaka malagasy ka mifanetana isaky mivaky-paritra ataovy raharaha-pokon'olona ty e fa tsy raharahana antoko révolution électorale mijoro amin'ny fitiava-tanindrazana amin'ny malagasy mazava ny vidéo nalefatsika teo ahoana ny fomba azona naturalisation tsy hoe te ame fotsiny kory Bernard Cazeneuve ministre ny ahy tamin'ny frantsay sy Manuel Valls de nomena prime ministre frantsay de nomena tamin'ny 4 le taratasy 20 cm fa anisy condition à remplir atao no fenona fepetra fito tsy latsaka ary taratasy ohatry zany miaraka amin'ny fanaovatsony ho fanekena ny satafototry irena nylay fanjakana frantsay ary tsy maintsy akatoavin'ilay olona ary misy entretien maro samihafa sy enquête atao am'le olona zay va tonga tany anaty posiny le taratasy 20 cm tsy azo tsotsorina zany ty adevitry ty fantatry ny ACC tsara nefa zany tsy afaka iteny izy hoe tsy fatany zany voaka malagasy mbola mandeha ny tolona mbola mandeha ny tolona zakivy aza mety reraka fa amatapitrisany tsika niaro an'ty Madagasikara ty amatapitrisany niaro an'ty Madagasikara ty de joroantsika zay rena arabe mananjara eny ary mazava zay ary misy hosaintsainina tsara mihitsy a amin'ity raharam-pirenentika de ambava homana ampo-meritreritra raha pitso indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada zany a dia mitohy araka zany ny fanazavana isan-karazany zay tokony homena atsika de mirary soa atsika menakavy samy tain'Andriamanitra veloma tompoko